this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us hope. Imaja izongo tarukwi akeki pamunja. Bertuja kanirande simenju tarfita akeki pamunja. Wala sono tau. Kitiela tso se lo la tso fifali. Wala sono tau. Sata tso finisce tuka. Fa fanta fe fatica. Wala sono tau. La pamu nulla reno. La pamu nulla irritirne reno. Wala sono tau sa. Wala sono tau. Mi tuka ne tant. Wala sono yuara. Ulle fanfado che c'ha se. Silo ni luku ni hitani bariri. Tara fini masu anu ni lentiki. Malisa yana acha kaumilu. Bemanzino na sala ni lara chitu. Awanatini mafi na seunana nyale beni funi haini Words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words Alleluia. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany dia amin'ny fifaliana lehibe indray ny ara-banantsika rehetrarehetra amin'ity androany ity izay tonga eto amin'izao fotoan'izao ato anatin'ny fotoam-bavakantsika en direct eto amin'ny Andramboka izao ny akiradio tsika rehetra ato anatin'ny olo izay maresy tsika rehetra izay efa mpanaraka foana ny fandaharana dia fahalibe izay miarabanareo miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata izay tsara antsika eto indray androany ary manona ny fiadanan'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahatsanan'Andriamanitra rehetra hirotsaka amintsika tsy salay avy any anatin'ny tokantrano izay misy antsika any tononona ny fanatrehan'Andriamanitra tononona ny fiadanana andrakotra ny fiainantsika amin'izao fotoan'androany izao fahasoavan'Andriamanitra no mbola ahafahantsika ary havana tonga eto indray amin'ity androany ity tena fahasoavana lehibe ahafahantsika mbola miara-mivavaka eto androany ary tafitantsika indray iny herinandro iny herinandro izay samy manana ny karazany herinandro izay inona fa tsy tovy ny fomba ny atrehantsika ny herinandro ary herinandro izay tsy hiverina intsony eo amin'ny fiainantsika mialantsika kely amboarintsika kely ny feo azafady herinandro izay tsy hiverina intsony eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra fa nandalo teo amin'ny fiainantsika iny herinandro iny ary samy nanana ny fomba ny atrehan'ny herinandro tsika samy nanana ny zavatra natrehany tamin'ny herinandro iny mety nisy olona teto miatrika fety nanao fety tamin'ny herinandro mety nisy olona teto miatrika ady mafy mety nangalo fitsarana na mety narary na mety zavatra maro mety natrehanao tamin'ny herinandro iny fa ny zavatra mahafinaritra dia ninona karazam-piainana natrehantsika dia indraytsika fa miara tonga eto indray androany miaraka mivory mitady an'Andriamanitra na nety ny fiainanao na tsy nety na nafinaritra ny fiainanao na tsy nafinaritra ny mahafaly anay ny mahafaly an'Andriamanitra androany dia ny mahitanao ry havana malala tonga eto hitady azy
ary tsy mba zavatra kely amin'Andriamanitra zany, tsy mba zavatra tsinotsinona amin'Andriamanitra zany. Fa ny fahatongavana hoe dia efa voasoratra hatrany amin'ny Genesisy. Ny fahatongavana hoe to havana efa nosoratan'Andriamanitra hatrany amin'ny Genesisy fa ho avy ny fotoana amin'izany 2022 volana marsa izany dia hitandrina ity sabata izay nosoratako ity ato anatin'ny didiko ity, izany atao hoe ravavy Marizô, izany atao hoe Emela Vlitina, izany atao hoe Felanara-kotona Marina Tiana Kotre Jonathan Tojo iainy tsika rehetrarehetra efa nosoratana tamin'izany fotoana izany, efa notsonjovin'Andriamanitra fa ho avy ny fotoana ny aorinany. Hitandrina an'izao andro izao tsika ry havana malala, misaotra an'Andriamanitra sika satria tonga indray ny fotoana androany izay fotoana notsarovan'Andriamanitra, ahatsiarovan'Andriamanitra ny zanany, anamarian'Andriamanitra ny zanany. Ary matoa ianao tonga eto zanak'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao tonga eto androany. Ry havana malala, tena zanak'Andriamanitra ianao satria mba hatsiaro azy ao anatin'ny andro izay nosoratany, mahatsiaro azy ao anatin'ny fotoana manokana izay napetrany mba hatsiarovana azy. Tianao Jesosy, fa saovana ny mbola ahafahantsika mitandrina sabata ohatran'izao. Amin'ny olona izao zavatra tsy misy antony, amin'ny olona izao mety fandanin'andro, tsy dia misy dikany loatra, tsy dia ilaina loatra ozy ny olona mandany fotoana. Fa amintsika izao ry havana malala, zava-dehibe satria fantatr'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao, mahafantatra an'Andriamanitra ianao. Halleloja. Fantatrao ny Andriamanitra topoinao, fantatrao ny rainao, ary fantatrao fa androany ianao ny afaka tonga eo any, afaka ifampizara aminy ny zavatra rehetra. Tianao Jesosy, hivavakantsika amin'izao fotoana izao ety am-piandohana. Andao apetrakantsika amin'Andriamanitra ity fotoana ity ry havana, andao ankinitsika amin'ny Jesosy izao fotoana izao, fa fotoana androany ahafahan'Andriamanitra indray midina eo amin'ny saedena izay misy anao, hikarakaràn'Andriamanitra, anontanontanian'Andriamanitra ny momba anao indray. Raha misy banga dia ho fenony, raha misy tsy ampy ry havana malala dia ho ampiny, ary raha misy tsy mety dia ho esoriny. Ry havana malala, misaotra anao izay Jehovahandriamanitra raiko, misaotra Jesosy aho, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindramponao, misaotra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra Jesosy aho ny amin'ny zavatra rehetra izay nomenao anay Jesosy malalo, fa tsy kely taminay ireny. Misaotra ny amin'ny andro sabata izay nosoratanao ho anay, hifankafantaranay aminao amin'ity androandroany ity. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay nitantananao sy nitahinao andreto mpanomponao Jehovahandriamanitra. Raha nisy tamin'izy ireo nandalo ho ady, matoa izy tonga eto dia efa mpandresy izy Jesosy aho. Raha nisy tamin'izy ireo nandalo fitahina matritrika tamin'ny herinandro iny, isaoranay anao fa fahasoavanao reny. Jesosy malala, mankasitraka anao izay ny ahafatongavana eto androany. Isaoranay anao Jesosy ity sabata ity, izay sabata ihany koa, sabata farany ataonay eto anatin'izao tokantrano izao Jehovahandriamanitra. Sabata tena amarananay ny ato amin'ity tokantrano ity, hiampitanay indray makany amin'ny tokantrano vaovao izay nomenao anay. Isaoranay anao avokoa Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay narotsaka ao taminay nandritra ny fotoana nipetrahanay tato, ny fampizaranay tamin'ireto ravavy sy ranadahy rehetra Jesosy, ny fampizaranay taminao, ny fampizaranay ny zavatra rehetra teto, nisy ny mamy, nisy ny mangidy, fa ny fampizara teto foana izay, ny zavatra mahafinaritra anay dia teo ny fanatrehanao, ary afaka nikasika ny fiainanay tany atokantrano tany ianao. Mankasitraka Jehovahandriamanitra, voninahitra ny eo anao rery any Jesosy, misandrata Jesosy, fa tsara ianao. Halleluja. Anomboantsika ny fotoana ry havana malala dia ataontsika ity raha anankiray ity izay isaorantsika an'Andriamanitra, anamarianay ihany koa ny sabata farany izay ataonay ato anatin'izao tokantrano izao izay tena hoe mahakasika ny fonay tokoa satria lehibe loatra ny zavatra nataon'Andriamanitra nandritra an'izay fotoana izay nijanonanay tato ry havana. Atolotra anampitavana tiritiary, tsika isaotra an'Andriamanitra
manao hoe mitsaokanao zay Jesosy ny fitiavana zay no Jesosy.
tena matsiaro fanitiavanao tokoa zay Jehovah'Andriamanitra. Ataonay ahoana ny tsy sotranao, ataonay ahoana ny tsy tsaokanao, ataonay ahoana ny anabiby ny sorehetra nataonao, ataonay ahoana Jehovah'Andriamanitra ny amafanireny ao anatin'ny sainay, amafanireny ao anatin'ny tantaram-piainanay. Ataonay ahoana Jehovah'Andriamanitra ny tsiatsiavo ny fahasoavanao rehetra narotsakao Jesosy. Sotranao zay tamin'ny zavatra rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay menakavy kely, ary misotranao fa tsy nijanona teo amin'ny fiainanay menakavy kely Jehovah'Andriamanitra, fa naparitaka ao tany amin'ny olona rehetra zay nanaraka izao fandarana izao Jehovah'Andriamanitra. Misotrany amin'ny zavatra rehetra Jesosy, fa tsy mba nisy tananay ny asa tamin'ireny, fa tana maherinao sy tanam-pahasoavanao, tanam-pitiavanao no nitantananao anay tsy anay avy Jehovah'Andriamanitra. Misotrany amin'ny zavatra rehetra Jesosy, tsy voatanisanay Jehovah'Andriamanitra. Androany zay hanatitra fisaorana eto anatrianao, hanatitra fiderananao Jesosy. Ny olona amin'izao fotoana izao anatina fitaitenana Jesosy, ny olona amin'izao fotoana izao Andriamanitra ao anatina fahoriana, tsy mitsahatra ny manontany no avy hoe anahoana no avy rapitso, fa izahay kosa eto androany tsy amintany ny avy, satria anao nefa nilaza fa na dia ny andro avy aza dia iomezanay Jehovah'Andriamanitra. Fa androany zay isotranao satria izay rehetrarehetra dia efa samy tany anaty lavaka ny navoakanao, efa samy tany anatin'ny faharatsiana sy ny fahotana, tany anatin'ny ozona sy ny faharavana no nafotanao Jehovah'Andriamanitra. Isotranao zay satria Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra ivavahanay, Andriamanitra tsy tony Andriamanitra ivavahanay. Halleluja. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry ny misaotry miady sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Amen. Israeli marobe namakivakirano masimbe sinoafa barakany zanany fatia seony voninainy porofony fa izy notombo teny farany natsipika anatina foritra mirehitra Abednego navelany wizer Sitini wafa baraka ni zanany Fatina senani Vuninayini Urufun faiz Nutubun teni farani Fani zanani Snyasani tanani Dehoka didiku Sinai, Lord,
Matisino ako baraka sana sana Tingnan sa tona na Purin mo yung kahiti Tubos na para din siya Hallelujah Nasa tanani Siasa di tanah di Ang kaditya mo hindi Tingnan ka na tayo mapit Nilai sane Wala Lepet kang sa kanyang Andriamanitra. Amen, Jesosy. Ho an'ny olona anankiray ampahitan'Andriamanitra ny fahatsarany ry havana, dia mahita fa tsara Andriamanitra ry havana malala. Ny zanak'Israely rehefa tafita an-dranomasina mena dia niompy, niorakoraka. Nitondra ny amponga tapaka ary Miriama ry havana dia niazakazaka niorakoraka dia niampita satria nahita ny fahalehibiazan'Andriamanitra izy. Tsy afaka miteny ny olona anankiray hoe tsara Andriamanitra raha tsy efa napahitana. Tsy ny olona rehetra ihany koa ny afaka mahita ny fahatsaran'Andriamanitra ao amin'ny fiainana. Fa amin'ny fotoana ianao mahita ny hafa, tsaronao mandrakizay, mandra-pikimpon'ny masonao ka mandra-pialanao eto amin'ity tany ity. Ny fahatsaran'Andriamanitra izay hitanao sy tsapanao teo amin'ny fiainanao. Aleluia. Mahatonga ny olona mbola miverin-dalana, mahatonga ny olona mbola mitoditodika ry havana, satria mbola tsy tena nahita izy, mbola sombotsombony no hitany, mbola tsy le tena izy no hitany ry havana. Kivy ny olona nainay mahita valom-bavaka androany dia miverin-dalana rapitso, satria nahita sombotsombony ihany
mbola tsy tena nafanina ina ka itenenany manao hoe tsara ianao Andriamanitra. Andriamanitra riavana tsy mamela ny zanany ho afa-baraka. Andriamanitra tsy mamela ny zanany hiadidina olo-kafa zany fa izy nefa niteny fa zana sy niasa ny tanany teadidina. Alleluia. Zany fiainana hiadidina Andriamanitra zany riavana malala tsy takatry ny sainao zany. Indraindray ianao rehefa mitantara dia ohatrany mieritreritra hoe misy olona any angamba mieritreritra hoe mandainga reto olona reto, zany koa ve dia tompony, zany ve dia marina. Tsaroko foana ny teny le anadà anankiray izay miteny hoe tena marina daholo ve reny zavatra teneninareo reny. Indraindray ozy izy ohatrany tsy mampiny hoe nareo reto ve dia nandalo an'izany zavatra rehetra zany. Satria mampitolagaga ny olona riavana ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Za mino fa ianao io dia olona efa nanehoan'Andriamanitra ihany koa ny fahatsarany riavana malala. Natsika androany teny hoe Jesosy isanandro milanao, isanandro Jesosy tianao ako, isanandro Jesosy teny foana hoe tianao Jesosy. Ianao toky, ianao ny hery ny foko Jesosy, ianao ny fiainako Jesosy. Isanandro milanao, isanandro milanao, isanandro Jesosy mianganao, isanandro mianganao, isanandro miantsonao Jesosy, isanandro miantsonao, fa isanandro koa ny tianao, isanandro tianao, isanandro Jesosy milanao, isanandro milanao, tenenao zany isanandro Jesosy mianganao isanandro mianganao, isanandro Jesosy miantsona ny anananao, isanandro miantsonao, fa isanandro koa ny tepitsitiavana anao ny foko. isanandro tianao. Tupo, tukikanao, erinifu, mandrakizay ai. Tupo, tukikanao, erinifu, mandrakizay ayanao. Isanandro milanao, Isanandro milanao, isanandro mianganao Jesosy. isanandro mianganao, Amena tupo, isanandro miantsonao foana. Itanao an'izany isanandro tena tianao Jesosy. isanandro tianao, isanandro milanao, isanandro mianganao, isanandro miantsonao, Isanandro tianao, isanandro tianao. sigareta ina mapetupo tukanao. Tupo, tukikanao, erinifu, Mandrakizay mandrakizay ai. Tukikanao, erinifu, mandrakizay ayanao. Tupo, tukikanao, erinifu, mandrakizay ai. Tupo, tukikanao, erinifu, mandrakizay
kisah ai tumpah tuki kau erifu Manda kisah ai Manda kisah ai Manda kisah Atungan futsika tsy mety reraka io ry havana malala. Atungan futsika matanjaka. Atungan futsika mandeha ny zavatra rehetra fa tsy mety kivitsika. Maninona ny zavatra mahakivy ny olona ny tsy mahakivy anao? Fa maninona ny zavatra mahareraka ny olona ry havana tsy mahareraka anao? Tsy herinao io ry havana malala. Misy herin'Andriamanitra midina ao anatinao ao. Iny herin'Andriamanitra iny no mitondra ny zavatra rehetra tokony ho zakainy ny fonao. Mahatonga ny fonao tsy reraka. Mahatonga ny fonao mbola manam-pifaliana foana. Halleluja. Ry havana malala. Mandalo ny alahelo. Mandalo ry havana malala. Ny fahatezerana indraindray mandalo ny vesatra ao anatin'ny fotsika. Satria amin'ny fotoana mavesatra ny fonao dia iny herin'Andriamanitra ny mamafandreny malaky ao anatinao. Hatonga anao ry havana malala tsy hanana fahoriana eto amin'ity tany. Hatonga anao mbola afaka ho tafatsoro. Hatonga anao ry havana malala ahery fo amin'ny famponao an'Andriamanitra. Ry havana malala, tianao Jesosy. Androana misy olona eto reraka, misy olona eto marary amin'izao fotoana izao. Marary mafy ary io aretina io dia aretina efa ela. Aretina nitaiza azy efa hamaritaonana io. Tsy nahitany fifaliana ary tsy nahitany fanasitranana ihany koa. Niaraka amintsika eto izany olo izany. Raha ianao koa tonga eto andrano marary, misy zavatra namatotra anao nandritry ny taona maro. Efa nitadiavanao vahaolana fa tsy mety nahita ianao. Androany. Hoetao amin'ny Jesosy io aretinao io ry havana malala. Hoetao amin'ny Jesosy ry havana. Fa omen'Andriamanitra hery ianao. Ny herin'Andriamanitra midina ao anatinao dia tsy mijanona ao anatin'ny fonao fotsiny. Fa midina mameno ny fiainanao. Midina hatrany anatin'ny ati-dohanao, hatrany anatin'ny taovanao any. Afaka manangana ny mombanao rehetra. Afaka manangana azy rehetra maty eo amin'ny fiainanao. Ny fahasalamanao. Ninona mety zavatra maty eo amin'ny fiainanao androany. Izany herin'Andriamanitra ny afaka hidina ao anatintsika tsirairay avy. Ivavakantsika aorianan'ity izy ity. Ataontsika tia mahafinaritra ity dia aorianan'ity ivavakantsika dia hangataka herin'Andriamanitra androany. Raha ianao ilay mila vavaka manokana mihitsy androany. Hoe hitandrina sabata aho. Satria izaho te ho sitrana. Tsy maninona izany ry havana. Mbola izany aloha ny hatongavanao eto androany. Tadidio fa fanandrasan'Andriamanitra efa kely ianao. Ho tonga anaraka fitaom-bavaka ohatran'izao. Satria eto ny tian'Andriamanitra nafahana anao. Tsy mampaninona izany. Ivavakantsika rehefa avy eo. Hangataka ny herin'Andriamanitra tsika. Androany andaontsika anao amin'ity izy ity. Itenenantsika androany manao hoe Jesosy ihany, Jesosy hatrany. Agora eu quero falar,
Namandala si fizalina Tsy manino na fizany rehetr'izany Jesosy no miady ho ay hatrany Alleluia. Tsika rehetra ina mafy. Jesosy ihany Jesosy hatrany Tsy ho foana ny fanantenako fa eo ihany eo fitaranako mampahery mba hiatanako Jesosy matolampy heriko Madebara azy ireo fahavalo Raha mikengy maniry ho lavo Tsy manemotra. Fa Yesu Jesosy androany eto tanan'Andriamanitra ampisorana ao ampiadeserao. Halleluja. Na dia misy azy ireo mpanaratsy Raha maneso sy mpandabiraty Tsy manemotra. Satapisakana. Saro koa Jesosy ampiainako efanao. Efana. Tsika rehetra ina mafy Jesosy ihany. Jesosy ihany Jesosy hatrany Tsy ho foana ny fanantenako fa eo ihany eo ireo fitaranako mampahery mba hiatanako Jesosy matolampy heriko Jesosy ihany Jesosy hatrany Tsy ho foana ny fanantenako fa eo ihany eo ireo fitaranako mampahery mba hiatanako Jesosy matolampy heriko Jesosy ihany Jesosy hatrany ireo fitaranako mampahery mba hiatanako Jesosy matolampy heriko ireo fitaranako mampahery mba hiatanako Jesosy matolampy heriko matolampy heriko Halleluja. Då tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao hivavaka tsika. Raha misy olona tena miandrandra mihitsy ao Jesosy mila herinao manokana mihitsy hikasika anao androany. Ry havana malala amboary ny fandolianao. Amboary ny fandolianao hivavaka tsika. Vavaka ho anao tsika rehetrarehetra mihitsy androany arandohalika. Samy ny famanana hery afaka andoliana ianao amin'izao fotoana izao. Magataka anao mihitsy androany raha azonao atao dia tsika hivavaka. Hikasika anao manokana Andriamanitra amin'ity androany ity. Ny herin'Andriamanitra nikasika anao. Ny herin'Andriamanitra namakivaky eny anatinao any. Manomboka hiditra ao anatin'io tokantranonao io, hiditra ao anatin'io varavarana misy anao io. Hirotsaka any anatin'ny vatanao any. Amakivaky atrao anatin'ny efitranonao rehetrarehetra ao. Halleluja. Amen Jesosy. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Dia tsika hiarangataka ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Andohalika tsika rehetrarehetra androany dia hivavaka. Aza mitsahatra mivavaka ianao raha tsy mahatsapy ianao androany. Raha tsy tena azonao antoka androany. Ny aviavy ry havana malala rehefa nandalo teo Betania Jesosy. Dia nosony Jesosy ny aviavy iny. Ny zavatra azo antoka
le tenin'i Jesosy nanozona le aviavy efa niditra tany anatin'ny le aviavy, nitsofoka tany anatin'ny fakany, nitsofoka tany anatin'ny tahony, tany anatin'ny raviny rehetrarehetra tany. Rehefa niteny Jesosy dia namoto an'iny aviavy iny le teny. Afaka roa andro maina le aviavy hatrany amin'ny fakany dravana malala. Androany ity sabata ity matapika ianao raha tonga eto ka tsy mahatsapa fa mamoto anao ny tenin'Andriamanitra. Matapika ianao raha tonga eto ka tsy renao fa miditra rehetra anatin'ny faka, hatrany anatin'ny fakanao sy ny tenanao rehetrarehetra mihitsy ny famagin'Andriamanitra androany. Azany tadiavintsika eto. Misy olona tena mila herin'Andriamanitra manokana mihitsy hanovany fiainany. Ivavakantsika amin'izao fotoan'izao ry havana. Jehovah Andriamanitra mangataka anao izay amin'ny androany ity Jesosy. Za manokana androany mivavaka Jesosy malala ho an'ireo olona izay tena hoe mitady ny herinao androany anasitrana hanova fiainana, mitady ny herinao androany hamany fatorana, mitady ny herinao androany Jesosy hanova ny fiainan'izy ireo amin'ny lafiny rehetra Jesosy malala. Hamany fatoran'ny osina sy ny fahantrana, hamany fatoran'ny aretina, hamany fatoran'ny fahazaran-dratsy, hamany fatoran'ny tsy finoana rehetra ny anatin'ny olona amin'ity fotoana androany ity Jesosy malala. Mangataka aminao Jesosy androany, nizaniza mivavaka amin'izao fotoan'izao, nizaniza mandohalika amin'izao fotoan'izao, nizaniza Jesosy malala amin'ity fotoana androany ity tena mipetraka sy mitady an'izany herinao atao anatin'ity sabata ity Jehovah Andriamanitra. Mangataka anao amin'izao fotoan'izao Jesosy, amany manokana an'izany olona izany enenao. Fanamasinao kasio, fanamasinao midina ianao, fanamasinao mirotsay ianao, fanamasinao miasay ianao. Maneho fahagagana Jesosy, maneho fahagagana Jesosy amin'ireto olona ireto androany. Misy reto manarana anatin'ny kibony any amin'izao fotoan'izao. Ary isa-taona izany olona izany misy aretina ao anatiny ao. Dia misy zavatra tsy mety mandeha, misy zavatra tsy mety mivaha anatin'ny kibony any dia marary azy. Amin'izao fotoan'izao Jesosy agnatahako ny tananao, ratsan-tananao hikasika an'izany olona izany anatin'ny vatany manontolo any Jesosy malala. Anasitrana azy ianao amin'ity androany ity Jesosy. Anasitrana azy ianao amin'ity androany ity Jesosy hitondra fanafahana ho an'izany olona izany. Misy olona eto Andriamanitra, misy fanahany fahantrana, tsy mety mivaha mihitsy ny fiainana fa misy blocage ny zavatra rehetra ataony. Androany Jesosy ny herinao miasa ao anatin'ny fiainan'izany olona izany. Ny anaranao Jesosy agnatahako manokana mihitsy ny fanamasina amin'izao fotoan'izao. Amangana isan-tokantrano isamban-tanin'olona tahaka ny afo midina anatin'ny tsirairay avy any dia mandevina ny zavatra rehetra tokony ho levina rehetra any, mandevina ny asany maizina sy asany satena rehetra namaritra an'ireto olona rehetra nandritra ny taona maro. Ny anaranao Jesosy malala, nizaniza tonga eto androany mety manana fiainana tsy milamina mihitsy, misy tokantrano tena tsy milamina mihitsy, misy fiainana eto Andriamanitra tena misavorovoro mikorotana. Androany ny herin'Andriamanitra dia hidina ao anatin'izany tokantrano izany, andanina ny mpitotoana rehetra, ampiatry ny tendrombohitra rehetra, anototra ny loha rehetra amin'ny anaranao Jesosy, ny anaranao Jesosy malala. Hidina anatin'ny tsirairay avy amin'ny herinao amin'ity androany ity. Tsy matanjaka Jesosy reto olona rehetra raha tonga eto mitandrina an'izao sabata izao. Tsy matanjaka Jesosy izay tsirairay avy raha tonga eto mitandrina ity sabata ity Jesosy. Sabata tena mafana rehetra. Misy reto Andriamanitra tena mitady anao, mandesa entanao mihitsy Jesosy, mitandrina fanafana avy aminao Jesosy malala. Misy olona tena tahaka ny tany karakaina Jesosy. Misy olona tena tahaka ny tany maina. Mila ranorana Jesosy. Ranorana andena ny tanina androany dia mifanamasina. Ampamokatra ny zavatra rehetra indray eo amin'ny fiainany tsirairay. Halleluja. Amen. Toy ny andro ny maraina izay mandrakitra ny saha tsika rehetrarehetra androany samy teny ao anatrehana Andriamanitra fangiwa fanamasina fangiwa Jesosy samy mangataka ny famangina Andriamanitra ao anatin'izany
ya. Mila mahitsy ny olona mpanteraka teo dia-tongotra nandalo teo dia-tongotra Jesosy malala. Mila mahitsy ny olona tany androany Andriamanitra amioman'ny fiainana satria nandalo teo ianao satria mikasika teo ianao Jesosy ya. Mila mahitsy ny olona zany oh Jesosy ya. Mila mahita fifahan zany olona zany mila mahita kapasika ny olona mila mahita every knee shall bow and every tongue confess in the name of Jesus.
rain, let it rain, let it rain, let it. We receive your healing power. We receive morning rain for the Spirit. Amisy fiainan'olany amin'izao fotoana izao Jesosy. Nandalovany izany herinao zany. Nidinan'izany herinao zany. Hanomboka hahitsy izany olo izany amin'ity androany ity. Andriamanitra mahery, Andriamanitra ny ankovany. Andriamanitra mandray, Andriamanitra tsy lalitalovana. Andriamanitra tsy manititsidina na tenitenenina fotsiny. Fa Andriamanitra miasa. Andriamanitra manantanteraka amin'ny teny. Andriamanitra momba, Andriamanitra mitantana. Alleluia. Jesosy. Andriamanitra fitiavana. Is a lies I know, design what don't know. Timbamandao, tiniu, famatuka chami farani, anjamani chami tsaukana, mitsaukana. Matuklo chanau chandau. Sa
Ise matutulo channel Jesus sari sangat tenang ayam purfuro santa channel Jesus siapa pakai matutulo channel saya nak tumbuh kau semasa vitanya Katsabaku angeji Dinam lo jatenda Men Jesus Mino fatena na tsapasava tino tena tuka chanta Sarava na tena min fa nisula teto tena niuvan fiena Mino fatena nisare tena sitrana teto Alléluia. Mino fatena ni sierni tena tena natinao tany. Rakivy anao niditra teto araka ny tenitsika foana. Dia mino fa mahery anao voketo. Alléluia. Inoko zany. Alléluia. Rena ihava ty ny famagin'Andriamanitra nareo any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Rariny raha natsapa zavatra nareo androany. Anisoana antsika n'Andriamanitra lehibe zany dra manamana. Manatrika antsika Andriamanitra ary tena hoe arakaraky ny fotoana ohatrany mahatsapa foana hoe arakaraky ny mahasarotra ny fiainan'ny olona ry havana. Rehefa mijery eo anatin'ny Facebook ianao dia mahita olona be dia be kivy dia miteny daholo hoe ahoana ny atao? Hanahoana zany ny fiainana satria miakatra daholo ny vidin-javatra. Miteny daholo ny olona rafana. Fa mahagaga fa tsika tsy mba miteny an'izany. Tsika rafana tsy mahitany an'izany. Andriamanitra nge rafana miahatsika. Zao ny zavatra nataoko rehefa nandeha nanao korsa tamin'ny herinandro dia zao rafana zavatra nataoko. Ny olona zany hitako mihitsy mifamorivoy dia tena hitanao mihitsy ny olona hoe miasa saina dia mijery an'io prian-javatra io ny olona dia miaraka telo roso telo dia miady hevitra hoe ahoana ty ve ilaina ty ve tsy ilaina. Tena hoe jery zany olona tena zavatra farak'izay tsy maintsy ilaina vao vidina dia lasa miremarika an'izany satria hitako loatra ny fahasarotan'ny fiainan'ny olona. Za rehefa namalala mandeha dia rehefa maka zavatra ako maka sakafo ohatra vidiako dia ataoko anatin'ny chariot dia zao foana nyteneniko Jehova ianao no nanao antony sady atsipiko ao anaty chariot. Halleluia. Jehova ianao no nanamboatra voatabia. Halleluia. Atsipiko ao anaty chariot. Ianao no namorona ny hena. Atsipiko ao anaty chariot. Isaky maka zavatra maka legioma dia zao teneniko ianao Jehova no namorona ny karoty io legioma rehetrarehetra da atsipiko ao anaty chariot. Amen. Sady feno ny foko magano ano ny ranomasoko dia mandeha ary havana malala. Tsy olana amiko izay vidiny. Za tsy miliardera, za tsy mpanan-karena fa tsy olana amiko ny vidiny io. Fa alaiko io dia ataoko anatin'ny chariot satria tsy mpivarotra ny namorona an'io fa ny Jehova Andriamanitra. Ny raiko ny namorona ny sakafo rehetra azoko hohanina teto amin'ity tany ity ry havana. Maka voankazo aho dia alaiko Jehova ianao namorona nyity voasary ity. Halleluia. Atsipiko ao anatin'ny chariot amin'ny fifaliana ry havana malala. Ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra ry havana zany ny fiainana miaraka amin'i Jesosy. Mandeha ianao eny amin'izay rehetra lenao eny dia mahita foana ianao fa miavaka ianao. Halleluia. Misy zavatra ataon'ny olona fa tsy ataonao. Misy zavatra mampiasa sainan'ny olona fa tsy mampiasa lohanao. Tsy problème anao zany. Ny fanontanianao fotsiny dia zao zanak'Andriamanitra ve ianao? Notsofina rano anao ve no zavatra reo? Nanamboatra ny Adamaseva Andriamanitra nalalaka be mihitsy notsofin'Andriamanitra rano. Ihinana ny zavatra rehetra ankoatra ny voankazo voarara. Efa teo avokoa ozy ny ten'Andriamanitra na ny voankazo fihinam-boana, ny anana manitsam-boana, ny zavatra rehetra
sy nividy Damasevy, tsy nisy hoe 5 euro nividiny ny anana rafana fa notsofina rano azy reo. Andriamanitra no nanamboatra an'ireo. Inona no mampatahotra anao? Dia afana malala. Amin'ny fotoana tahaka an'izao mihitsy no ahitanao fa zanak'Andriamanitra ianao. Eo ianao vao tena manomboka mahita Jehovah tena zanakao any. Anao angetony. Zareo efa nanisy fotoana. Rehefa nandeha vakansa mandeha vakansa dia any amin'ny renirano, ny amin'ny ranomasina dia ny olona rehetrarehetra iny manao bridana daholo makao anaty rano drafana. Dia izay menakavy kely miaraka amin'ny akanjo be izay miditra ao anaty ranomasina rehefa miaraka amin'ny roby. Tsy misy zavatra hita mihitsy aty aminay, tsisy fitanjahana hita aty aminay. Dia jerijereny olona izay dia memezany olona. Dia misy olona tena mifosanay, tena hitanay mihitsy hoe miresaka anay eo amin'ny plage eo. Fa izao ny zavatra ataoko ny zanako. Ho za mantsy ny zanako izao tsan'ireo olona ireo ranomasina io. Ny raha itsika ny nanamboatra an'io, antsika io fa reo mindrana daholo. Aza atao makivy anareo, raha memezan'ny olona nareo, fosafosain'ny olona nareo, tsy maninona izany fa tsika tena tompony io. Aleloia. Miditra ao anaty rano izay, ampifaliana mihitsy, tsy olana izy fimemezan'ny olona any. Fa ny rainay ry havana ny namorona an'io ny olona pindrana, ny olona ry havana mindrana. Fa ny raintsika ny tompony zavatra rehetra. Ny Andriamanitsika raha namorona ranomasina tsy nametraka izy hoe tsy maintsy manao maillot de bain, miboridana manao maillot nareo vao afaka miditra ao anaty ranomasina. Tsy nisy an'izany. Fa namorona an'io Andriamanitra navelany anjakantsika amin'ny fifaliana io. Idirantsika am-pifaliana, amin'ny fahamasinana. Satria Andriamanitra masina ny namorona ny ranomasina rehefa. Andriamanitra masina ny namorona ny zavatra rehetra. Idirana am-pahamasinana. Azo atao tsara izany. Tsy ny mason'ny olona ny olana, tsy ny fimemezan'ny olona rehefa na ny problème. Fa tsotra fotsiny ny fanontaniako, zanak'Andriamanitra ve ianao? Fa raha zanak'Andriamanitra ianao, tsy mampaninona anao izay tenin'izao tontolo izao. Tsy mampaninona anao izay olan'izao tontolo izao fa tadidio. Himemezan'ny olona ianao miditra anaty ranomasina. Himemezan'ny olona ianao satria manao akanjo be miditra anaty rano. Fa amin'izao ianao ndray mba memeny olona, ny olona misaritaka, ny olona miasa saina, ny olona matahotra ny amin'ny hoavy. Ary ianao maninona? Maninona ianao? Ry havana, za jereko fotsiny any olona manodidina. Samy mifanenana anaty supermarché, samy metsena. Fa jereko fotsiny izao anjarako indray izao nomome. Aleloia. Zanak'Andriamanitra ny aty. Tsy matahotra amin'izay hoavy ny aty. Aleo avy izay hoavy. Fa tsisy matahotra eto ary tsisy miara eto. Zany havana, araka ny tenay foana hoe tianay mihitsy hoe ho tonga ny anatinareo izany toe-pona izany. Tianay ho tafatsofoka ny anatinareo mihitsy izany toe-pona izany havana. Fa zanak'Andriamanitra ianao. Aza matahotra ianao. Fa tsy tokony atahotra ianao ny zavatra atahoran'ny olona. Aleloia. Anao antiry anankiray itsika. Oriana antiry ity dia anao fiderahantsika. Vitsivitsy dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitsika. Dia tsika androany teny matoky anao. Matoky anao zay Jesosy. Amen. Matoky anao. Asa loha, lalatsika. Asa averitsika. Averitsika fa lasa karaoke ilay izy vetivety fotsiny asa tsy niry tsika. Lalatsinina napaka. Asa aritsika. Veritsika izay izay. Totsika fotsika rehetra mihitsy androany Jesosy. Matoky anao izay tompo sy Andriamanitra. Haleluia. Matoky anao le tompo sy Andriamanitra. Ka miaraka aminao tsy manana. Jesosy misaotra anao. Misaotra anao. Manome ny sony lanitra. Sasoloko reo. Na izao tontolo izao. Izao tontolo izao. Matoky anao. Matoky anao. Le tompo sy Andriamanitra. Sy Andriamanitra. Mpanolo saina ezako ny lalako. Matoky anao. Matoky anao. Adenantsika aza bebay. Zay lalany izay efa lova taminao. Matoky anao.
Matujanao Imitisana Julianiku Mandinikani Usana Sinifu Yandu Sinyanku Sisiana Fangani Chamo Afujuananku Miturinya Sana Matujanao Lebiandile Ibesiku Aza misy fihinana aminao rehetrarehetra. Meo an'Andriamanitra ny avana dia hitanao fa izy no ihany fiainanao. Tena izy engeny avana, tena izy. Tsisy ninahinao zany ny fiainanao. Tolotentsika tatoato foana izay hoe aza manahy. Saika niverina indroza toloteny izay tamin'ny herinandro ty angamba raha tsy diso aho. Na voaingana mihitsy satria tian'Andriamanitra hery ianao. Tian'Andriamanitra tena atanjaka ianao ry havana. Ary tsisy olona afaka mahery tsony amin'izao fiainana izao fa za milaza aminao. Tsisy olona afaka niteny tsony hoe mahery manoloana ny zava-misy. Fa na olona nieritreritra ny tena no natanjaka sy nanana ny zavatra rehetra azy dia mitaitaina satria ny fahavoazana rehefa tonga dia mahazo ny olona rehetra. Ny olana rehefa mitranga dia mahazo ny olona rehetra. Ary ny tenin'Andriamanitra dia teny mihitsy ry havana fa ho avy ny fahoribe. Fa tsy nisy mihitsy tao ny laza hoe izay olona manan-karena sy olona manana miliara dia tsotratra amin'izany. Tsia. Fa isika kosa dia notenena aza manany amin'izay hohanina reny, amin'izay hosotrona reny, amin'izay hotafiana reo. Halleluja. Amen, Jesosy. Tsika no manana an'izany ry havana. Inany atahorantsika e? Aza matahotra ianao. Andriamanitra ny fiainanao. Hitranahy fiderantsika amin'izao fotoana izao dia mino fa nahery ianao. Nasambana ianao vao tonga teto androany. Maromarotrika nanaraka teto androany. Inoko sy antenaiko fa nahery ianao androany. Mety anisan'ny olona efa nitady vahaolana teny amin'ny Facebook teny mihitsy hoe maromaro mihitsy izao no miteny hoe mahita mavaka ilay tompo fa tena kivy tanteraka amin'ny fiainana, mamoy fo. Tena kivy tsy mahita vahaolana intsony, reraky ny fiainana. Fa saorako an'Andriamanitra raha anisany ianao tonga eto androany. Satria tsy nizaraina vola ianao teto fa nizaraina fahasoavana. Ny tsara indrindra no nomenanao. Ny tsy mety loha no nomenanao teto.
ny zavatra maritra mandrakizay no omenanao. Alleloia. Raha vola no omenanao, lany eny rapitso, mitadindrainao raha afaka pitso. Ry havana malala, fa tsy vola no omenanao. Tsara lavitra noho ny vola, tsara lavitra noho ny zavatra izay mety tadiavinao, mihoatra lavitra no ireny no hitanao tamin'ity androany ity. Atsika rehetra tonga teto androany ka nino dia nino fa anehoan'Andriamanitra ny voninahiny ianao. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany. Ataontsika ty raha mahafinaritra ty androany, ny raha mampahely antsika. Alleloia. Dia hiterantsika n'Andriamanitra. Miditra ato anatin'ny Zoom ihany moa zahay dia mety lekiza miara miteran'Andriamanitra amintsika amin'izao fotoana izao. Hiteran'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny ty lasa arytsika hiteran'Andriamanitra. Avana fiderana miaraka amin'ny groupe zay manisy. Alleluia. Malala
Hallelujah. Afaratra kely mahita nareo Hallelujah. Tatantsika ihany tistiany tsisy miala tsisy Ranavavy ranavavy kadaka ny namarina dia kadaka koa manomboka Hallelujah. eo ary tsika Ao ary kadaka fandeha ambony dava kely aloha e ao ary Santana, hey, Jesus, man, la la la. Yeah, man, I'm afraid to man, I'm sorry, man. Hallelujah.
malalaka afaka mangataka ino zareo am'izao fotoana zao hira fiderana anakiroa ataontsika dia hira fiderana roa fangatahana tonga voalohany ano ataontsika aina ndraiky zao ano nanabafinatsika am'izao fotoana zao abordoantsika am'izao fotoana zao Mama Valtina. Mama Valtina. Hallelujah. Izy namarina dia izy nanomboka mpamindra fozy izy koda nilaka ny hira ataontsika mantsy nanavavy koda dia hira mihetsiketsika hira fiderana mihetsiketsika hira manetanetana sa zany le mba hira angatahanareo a zay mangataka hira voalohany anakiroa voalohany eo a hira mihetsiketsika hira mihetsiketsika fahatsika faly eo amin'ny atrehan'i Jehova zay nangatahantsika izy ary mba hitondra an'izay hiry zay tsisy angataka venareo hira mihetsiketsika tsy misy ve dia zany angataka zany raha vao tsy mangataka ianareo a za zany angataka an'le andramoka izao iny e andramoka izao andramoka izao eny ary aki zany rahatsika zao dia aveo fiderana makotrika ozy fitia Sana, namun tidak fa tsara Jehova. Fa tsara Jehova. Ao antsika rehetra zany mba nakataka an'io dia mba mandihy daholo ary ihany a. Asarytsika. Dao ary. Eo ihany izy mbola nanomboka teo mba mavalitsiana mbola io izy io menazy. Lasarytsika. Dao ary. Eo mba mavalitsiana manomboka. Figurant, bater mon clip, Son de la Kelly. Agora sim.
Ezi. You madam. Hallelujah. Yawa. Aona. Yawa baratiki. Hallelujah. Viama tamitsik mahafinaritra ao ary fiderana makotrika nangatany fity teo io zany nanaovantsika azy rehefa aveo fiderana makotrika rehefa aveo zany mba apitratsika kely rana vavibety satria ilaina manome vavaoany any tanàna fa mbola lefatsika rana vavibety rehefa fampatsievana hoe efa azo atao mitondra valizy misy kodiarana any Madagasikara ao ary ndao ary tahitokotsika rehetrarehetra izany namarana azy teto izany anomboka azy rana baviama ndray matsy rana baviama raha mbola tahin'Andriamanitra metra zao dia tsy taditsoby an'le sarotra ny takolany fa tena tahin'ny tompo ao ary mila lavilavitra ny kamera ianao yama Fifalinas firavunana tsiketani faetuni tuku panzaka Anawai rayupi juwani faetuni pamuja sika Rana babi nyata Rana babi rana babika Yomesa Yele fita rana nyata Rayupi juwani faetuni pamuja sika Izy manao letsy somahery antony efa miaraka amintsika tsy foana feto ny taranaka tsy mena otrana baby selika fasamarana azaketraka derawamina azareraka efiderana makutsikotsika mofitnandriamanitra Wanandriamanitra afedana Sankastani Nikamanda Siketalim Faetuni tupanzaka Andawei rayupiku Faetuni pamujatsika Ifalinas firavunana Siketalim Faetuni tupanzaka Andawei rayupiku Andie Faetuni pamujatsika You are so lovely Mariso
Missionnaire Jesosy io a. Eo na fampiambaratsika. Ambaratsika. Enyata. Tsara mihitsy a. Davida kely miveran'Andriamanitra. Enika. Marisalina, raya magende. Falinas filavuna na tsimetsy mafinaritsy tompo mpanjaka. Andawe ira io bikoandie maetony mpamonjetsika. Falinas filavuna na tsiketo anio maetony tompo mpanjaka. Andawe ira io bikoandie maetony mpamonjetsika. Maetony mpamonjetsika. Faetuni pamunjetsika. Faetuni pamunjetsika. Hallelujah. Mahafinaritra ny fiderana dia mino ampatafitra koa nareo tanatin'ny fiankofana hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Na hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika dia izao tsy alo aminao ane izany fifaliana tao anaty fiderana zany. Dia mbola ho ravoravo ny fonao andre ten'Andriamanitra, ho ravoravo ny fonao avy mandre ten'Andriamanitra, dia ho ravoravo ny fiainanao ao aorian'izao andro sabata izao. Mety izy ianao tena metraka amin'izao fotoana izao ho fafinaretanao fa ho sambatra ianao. Halleluja. Ivavatsika ho an'ny ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Alohan'ny hidirantsika amin'ny ten'Andriamanitra. Jesosy malalo misaotra anao satria ny fahasoavanao dia tafavory eto indray zay a. Ihaino ny feonao. Misaotra tamin'izay rehetra efa vita. Misaotra tamin'izay rehetra efa natao Jehovahandriamanitra. Androany a. Dia tahaka nombanao amin'ny mampionana ihany koa mbola ombanao an'ity mpanomponao. Raha hitondra ny teny a Jesosy a. Dia mpitondra ny teny fotsiny a. Solo vava fotsiny a. Fa ny hevitra ny teny dia anao. Fitaovana fotsiny ihany ary tsy amin'ny fahaizako, tsy amin'ny fahalalako, tsy amin'ny fieritreritro Andriamanitra. Fa ny fanahinao masina no hiteny. Ny fanahinao masina no momba. Vangio reto mpanomponao rehetra rehetra. Mba tena hoe anana an'izany fo mendrika anday ny teninao. Mba ho tany lonaka ny fon'izy ireo. Jehovahandriamanitra. Mba ho tany lonaka amin'ny teninao. Ka ny vorehetra izay afafeto Jehovahandriamanitra. Ny vorehetra izay afafeto a. Dia any siamoa avy zato eny a. Any ampon'izy ireo tsirairay avy. Meteza anao anatrika ny fotoana eto mandra-patakotra zao fotoana zao Jehovahandriamanitra. Dia omba sy tantananay hatrany anenao. Manaiky izay Jehovahandriamanitra amin'ity androany ity. Manaiky izay teneninao eto. Manaiky andray ny teninao. Manaiky ampahirezy ny teninao. Manaiky hijoro amin'ny teninao. Mitenena Jesosy a. Fa voninkaina anao zay. Ny mpanelin-gelina, ny fanahy ratsy mpanelin-gelina anatin'ny tokantrano. Any amin'ny tontolo tsy hita maso any tsisy anelingelina amin'ny tontolo reto. Fa ny tontolo reto dia hifantoka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Misaotra Jesosy malala. Dera ny haja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay a. Dia ho mandrakizay. Halleluja. Amen. Leo ataontsika ty razany isy nangalataka teo ty androany a. Isy ny ataontsika melohan'ny toriteny. Iny ilanao vavoko Daniela. Ataontsika ho voninahitra Andriamanitra. Hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluja.
Andriamanitra tiatsika ny fitiavany tsy voatanisy saintsaino fa izy tsy sasatra miaro Andriamanitra delaina Rasulla faka izy tsy manary Sanao fa izy tsy mandalo Amina fu ani izy Ayandriamanitra Ayandriamanitsy tsy mirataminy mihitsy ny fitiavany tsy mety ritra ayo agandrainay izy no fanantina wazina landava Alleluia ni terasla Lampanzakain tany zavaboary ino nintsony fa ny zava-drehetra efa fony izy tsy mba manao andorompo raha ibebaka raha izy nanjanandro Tena Andriamanitra rai Alleluia Manan'Andriamanitra vely ianao e Amina fuari izy Ayandriamanitsy tsy mirataminy mihitsy ny fitiavany tsy mety ritra ayo Alleluia izy no fanantina wazina landava ni terasla Sotra nanabaviko tany latsika nangataka zany izy zany nafatsika name voninahitra n'Andriamanitra ho azy ane ny aja ny sotra sy ny voninahitra ny ambolana tanteratsika ty fotoana ty androany ndray Andriamanitra ane ikasika atsika tsirairay avy ane tokantrano any paribe zay miaraka aminareo eto androany taka nisa jabata moa de mahafinaritra foana fa ny androany de miavaka satria de zao androany sabatafara nataonay ahitanareo anay ato anatin'ity tokantrano ity satria amin'ny herin'ohatry zao tsika efa tsy ato tsony tamilaka misy koa ny fandarana farana nataontsika tato anatin'ity tokantranonay ity omaly moa tsy nisy satria de efa manomboka
eo amin'ny efa anaty fifondrana tanteraka izay am'izao fotoana zao dia tsy nisy ny fandarantsika omaly ny sabata kosa nefa tsy mahitsy misy. Ary aza matahotra rehefa amin'ny sabata zao dia misy ny fotoam-bavaka efa tsy etotsony fotsiny. Zava-dehibe ny indray efa mieritreritra tokoa ianao hoe andao toerana anankiray dia manaikitra kely any anatin'ny fonao hoe misy zavatra mitamberina, misy tamberina be dehibe izay hita fa sy tsapa. Ary na dia faly koa ary andeha hifindra amin'ny toerana vaovao izay hitondran'Andriamanitra anay izay hitondran'i Jesosy anay dia tsaroana foana hoe nitahian'Andriamanitra anay tato amin'ity toerana ity na ny ara-nofo indrindra ny ara-panahy. Nareo zao be dehibe taminareo nitato amin'ity tokantrano ity tao anatin'ireo toriteny teo amin'ny arivo rehefa nikotiana zany ny toriteny nivoaka avy teto amin'ity tokantranony ity tao anatin'ny fotoana ampetrahany tato dia teo amin'ny arivo mahery kely eo amin'ny arivo toriteny eo zany no nivoaka avy tato tao anatin'izany nakasika anareo reo. Ary mahatsiaro manokana androany hoe Jesosy tena misaotra tamin'izay rehetra efa nataonao, misaotra ary sambatra izay olona mandimby an'ity trano ity satria trano avy nisy fanahy masina. Aleloia. Ary sambatra ny olona tompon'ity trano mipetrahana ity satria nanaovana fotoam-bavaka tato fa tsy nanaovana zavatra hafa. Eritreretinareo fa tena niavaka izahay tato amin'ity tokantrano ity. Ny olona nanofa trano tato aminay taloha atao amin'ity trano hipetrahana ity dia olona fanohatra amin'izao tsika izao, tsika tsy anjely fa tsika kosa mpanompon'Andriamanitra. Fa ny olona nipetraka tato taloha tao ambadimbadika tao dia olona tena hitao lehilahy mifanambady ireny. Ary tena nitaraina mihitsy ny tompontranonay fa tena rehefa zareo mipetraka tao dia tena ny rindrina lokony maintimainty feno zavatra mahatsiraviny le fa rehefa tonga izay dia nanomboka ny fotoana voalohany nipetrahanay tato dia fotoam-bavaka ny nanomboana an'izy ity. Ary niara-nanao sabata taminay teto nareo tamin'izany fotoana izany. Araka ny teneniko hoe tao anatin'ireo toriteny arivo tafiditra anatin'izany na ny toriteny vavaka fiambelana isan'andro, ny sabata, ny larobia arivo. Rehefa misy ihany koa ny fotoana hoe batisa na karaza pasika isika na pentekosta ao anatiny daholo zany arivo mahery eo zany. Tao anatin'ireo ny arato nisy tonana anareo. Tato anaty tokantrano ity zay hatreto ny nanao batisa betsaka indrindra. Tsy fantatro firy ny olona natao batisa teto amin'ny fandaharantsika teto tsisy feo ve? Misy feo matoa mitendry anabavy artizana hoe tena marobe tsy takatry ny sainy zany. Fanendry anabavy lovia zany no tsisy feo. Dia ambary kely ny naofa mandeha tsy mandeha ny feo ahoana ranabavy artizanay zany manao aleloia amin'izao fotsiny hoe misy ka hoy izay ribetiana hoe misy dia nenao zany jerena somary mivoaka kely na dia miverina dia active indray ny micro ny haut-parleur fa misy feo izy rodiny Maria tahiny Jesosy. Aleloia. Dia tapaka ny teniko teo fa dia hoe andao an'ity tokantrano ity zay androany rapitso dia zao sady efa miteny aminareo hoe rehefa mifindra trano ohatr'izao zay dia eo amin'ny herinandro na 10 andro tsy misy ny fandaharana. Fa nefa kosa ny amin'ny Zoom laso aloha fa misy feo enina maozinareo tsisy feo amin'ny Zoom dia lasa enina feo amin'ny Zoom azafady indrindra. Dia izaho mivita batisa nanomboka tamin'ny vita batisa teto nanomboka tamin'ny juillet 2019 satria batisa nataontsika voalohany teto tamin'ny 6 juillet 2019 sabata nataontsika voalohany teto. Dia tsy haiko izavy izay vita batisa tao anatin'izay zany dia tato anatin'ity tokantrano ity daholo no nantanterahana an'izany fotoana izany, fotoana nipetrahanay tato.
ka de ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra ezaka izay hoe mba tsy ho tapaka ela ny fanjarantsika ny azo antoka aloha ny latsinainy zao tsika de tsy hisy fanjarana mety ny talata koa mbola tsy fantatra fa ny tena azo antoka de sabatsika misy fotoam-bavaka ara-dalàna eto zay ny zavatra ho ataotsika de ho tahin'ny tompo ary isika rehetrarehetra ndao atsika irikaraky novembre mafinaritra zany tojo koa zany vita tato raha efa 2019 patirany juillet 2019 tojo natao de efa tato zany ka de mahafinaritra ny fiarahantsika tenaina fa mbola androsy azakazaka be lavitra ndray tsika any amin'ny toerana hitondran'Andriamanitra atsika manaraka tokony mitsangana kely diakonao anaty zoom ao misy mitabataba ao ampiangonanao izy mampionina mitsangana kely diakona le mijery zay mitabataba de manoratra mitabataba dahoare tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika androantsika de hamaky tenin'Andriamanitra lava be mihitsy ny tenin'Andriamanitra vakitsika androany satria de toko anakefatra vakitsika daholy ao anatin'ny boky anankiray izay ato anaty marina tianaony any amin'ny ndry any amin'ny trano vaovao any mihitsy ianao ny atao amen nataoko amainina be zany misaotra an'Andriamanitra amaky ny boky ny Joela ary tsika tsy de mahazatra atsika am'zany boky ny Joela izay anisan'ny mpaminany efa ela be tany aloha tany zany Joela zany fa izy koa de voasokajy anatin'ny isan'ny mpaminany kely ao anatin'ny baiboly zany hoe tsy de ngeza be tahaka ny Isaiasy sy Ezekela fa de somary kelikely ary tahakandry Hosea tahakandry Mika alleluia amaky ny boky ny Joela ary tsika am'izao fotoana zao zay tereke hoe hatramin'ny Joela toko voalohany ka hatrany amin'ny fahaefatra ho vakitsika androany manana faharetana ianao nefa tsy ezahantsika tsy ho lava be akory ny toriteny fa aza matahotra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Joela toko voalohany andiny voalohany ny soramandry de ny tenin'i Jehova zay tonga tamin'ny Joela zanaky Petuela soramandry filazana ny loza nanjo ary fitarainana sy anatra noho izany hozaraiko telo zany ity Joela ity androany la hitory azy avy ovakitsika ny Joela toko voalohany sy ny toko faharoa hatrany amin'ny andininy hatrany andininy fa 7 ambin'ny folo amin'ny toko faharoa ny tapany faharoa de Joela toko faharoa andininy fa 8 ambin'ny folo hatramin'ny fa 7 amby roapolo ary ny farany de ny Joela fahatelo toko fahatelo sy ny toko fahaefatra ny sapany fahatelo amtia androany ity vakiko ary amin'ny anaran'i Jesosy zao ny tenin'Andriamanitra nampitondraina ny Joela tamin'izany filazana ny loza nanjo ary fitarainana sy anatra noho izany anaran'i Jesosy enoy zao ry antom-panahy ary mandrenesa ianareo mponina rehetra ao amin'ny tany momba efa nisy tamin'ny andronareo sy tamin'ny androny razanareo fa izao lazao amin'ny zanakareo zao areo ka ny zanakareo laza amin'ny zanany kosa ary ny zanakareo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy fa izay sisany kijeja de nohan'ny koraiky ary de nohan'ny koraiky de nohan'ny valalavao ary zay sisany valalavao de nohan'ny sopanga zany reo alohatsika ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely taloha de zao eto moa Andriamanitra de mitondra hafatra tsy ho amin'ny zanak'Israely tsy de tena ho amin'ny zanak'Israely fa ho amin'ny Joda sy ny mponiny Jerosalema vitsivitsy any ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Joely miteny resaka zanaky intelo fotsiny ny zanak'Israely voatonona ao anatiny io fa ny Joda sy ny mponiny Jerosalema ary ny olombelona rehetra androany zany tsika tsy teny hoe afatra ho an'ny zanak'Israely ty afatra ho atsika izay mihaino amin'izao fotoana zao eno ry antom-panahy nandrinesanareo ny mponina rehetra amin'ny tany zao zany ianareo mieritreritra hoe tsika efa mieritreritra mety hoe antom-panahy mety ny olona efa mieritreritra mety hoe
za efa tena manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny antom-panahy dia tsy ny olona antitra fa ny olona efa nanompo an'Andriamanitra efa ela. Mpanompon'Andriamanitra zany mety vo teny ao anatin'izany na dia mpaminany lehibe azy fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny enoho izao ry antom-panahy. Tsara fantatsika aloha fa fotoana antsika amin'ny sabata ho avy izao dia fotoana finaritra satria mba fotoam-bavaka anankiray akalazantsika ny 520 taona mba nanomponay ny vady an'Andriamanitra ohatran'izao anomponay azy zao. Satria 520 taona tahaka izao izahay zany hoe 520 taona amin'ny lakamisy zao zany mba nanomboka nanandrana an'izany hoe hoay zany atao hoe anompo an'Andriamanitra. Ka dia tandrina sabata sy ny zavatra rehetrarehetra izay hitanao nanomboka nanandrana dia nanomboka nahita dia nanomboka nizaha ary dia mbola nahita bebe kokoa ny fahatsaran'Andriamanitra. Ary hatramin'ity androany ity dia tsy miovo fa mbola miteny anao andramboka izao fa tsara Jehovah ary sambatra zay miaraka aminy. Tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra androany ry antom-panahy fa na tsy antom-panahy fa ny olombelona rehetra amin'ny tany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe lazao amin'ny zanaka reo izay zavatra nitranga izao fa misy zavatra efa nitranga. Zao ny zavatra nitranga. Ny sisan'ny kijeja dia nohan'ny koraika ary ny sisan'ny koraika dia nohan'ny valalavao ary ny sisan'ny valalavao dia nohan'ny sopanga. Miresaka volontsika eto, miresaka hanina isika eto, miresaka vokatra isika eto, miresaka fitahiantsika eto fa mampalahelo fitahiana tsy nohanina, fitahiana tsy nohanina fa nisy ihany ny voly, nisy ihany ny vola, nisy ihany ny sakafo, nisy ihany ny fitahiana fa izao ny zavatra mampalahelo nohan'ny kijeja. Inony zany kijeja zany? Zany kijeja zany reo biby karazana efatra hoe kijeja, koraika, valalavao, sopanga reo dia karazana valala daholo. Fa misy valala mety hoe raha resaka saka zany tsika dia mety misy ny saka, misy ny kary, misy ny saka, misy ny ohatr' zany. Fa reto biby reto dia valala daholo ny anaran'ireo. Zay sisan'ny kijeja zany hoe mbola tsy nihinana akory ny olona zany dia zao tonga ny kijeja, tonga ny gazama mantsy ny dia ny anarana zany amin'ny teny frantsay ohatry ny jorery hafahafa zay izy. Dia io mery mihinana mikiky ary ny anarany io raha jerentsika le ainkely hoe izay sisan'ny kijeja dia misy raha kely ao baibolinao dia ry ambany riva akeo misy hoe pikiky. Io pikiky io zany dia zao tonga izy ny alina dia mikiky ny adanao izy, mikiky. Rehefa tenenitsika aretina mikiky dia tsy aretim-po mahafaty zany fa mikiky tsikelikely dia me mahi anao dia izy hoe misy aretina mikiky anao. Ny kijeja zany dia tsy mihinan'ireny hoe tonga dia hitanao eo fa mikiky tsikelikely. Varinitsika menakavy fa hoana ary to mena toerany zany eto an-tanany zany satria maninona misy kijeja hoaniny kijeja tsikelikely. Ianao ohatra mandeha mivoaka maraina miverina riva ohatra ny tsy tsapanao hoe hitanao tsapaitanana be le izy fa hitanao ihany hoe ohatra misy mikiky miaina toerana me sozanina me mahi me tsy misy. Ianao zany tsy manana eritreritra fa nefa ao ambadika ao efa misy mikiky ny fitahiana eo aminao. Misy aretina ohatrohatr' zany ranambavy anisan'ny misy an'izay aretina zany izy mijoro avim-bela tamintsika misy mihinana ny rany dia isaky ny telo volana angamba izay ranambavy soameva eo moa izy afaka manazava miteny indray fa tsy tadidiko mampiditra rà 1 litre et demi isaky ny 3 mois angamba izay. Makaiza ary zao le aretina, makaiza ary zao ny ranambavy soameva tamin'izany fa manina ny ampidirana rà foana. Ny rahanareo nefa raha antsika nge 9 litra nareo vehivavy moa ne 10 litra raha bendrindry anatin'ny vatantsika ao dia nefa asina mandritry ny taona ela asina 1 litre et demi foana ny ampidirana rà 1 litre et demi foana ranambavy soameva nefa izy tsy hoe bobara marary na ohatra zany fa misy mikiky ohatra ny jorery ranambavy
ohatratra ny jorery le kijeja zany hoe ohatry ny valala ihany fa mihinana mikiky de ohatran'izany ny aretin-drana bavisoameva zany zao zao izy nitanareo akiko izy iny na roneny aiza roneny tindray zany roneny fa taloha io tsy ampira io izy hitanao manao solomaso de mafinaritra manao tsy ampira reny taloha raha tavy zay zao akiko izy iny mbola tsy vita ny entrée de reraka angamba ao lary mama ny sakafo tsika androany anao toizana mirana fa tsy ampira fa zao izy tsy zantsony alleloia ary zany mbola hitanao azy eo fa efa nitenenin'Andriamanitra ny kijeja tsy mihinana raha tsony tous les mois ka izy mampidirana raha isam-bolana ampidirana raha litre et demi satria naninona teo amin'ny fiainana zany teo amin'ny fahasalamany nisy kijeja ary jereo ny fiainanao raha mbola tsy nahantona an' Jesosy ianao raha mbola tsy ao am' Jesosy ny fiainanao de tadidio jereo ny lafim-piainanao rehetrarehetra rehefa tsy any amin'ny fahasalamana any amin'ny ara-bola any amin'ny ara-pitiavana zay zavatra rehetra vokatra tokony ampiadana ny Adama sy Eva tao amin'ny Saedena nisy ny nanodidina de jereo anao va jery todika raha mbola tsy ao am' Jesosy ny fiainanao de jereo manodidina anao fa misy kijeja mikiky tsikelikely mikiky tsikelikely ny zavatra tokony hitondra fifaliana eo aminao Andriamanitra nanome antsika ny zavatra rehetra mba ho mpanjaka ny zavaboary mba hanjaka amin'ny zavatra rehetra fa indrisy ny kijeja ny ninana voalohany misy olona manana an'izao zavatra zao mitranga eo amin'ny fiainany manana asa be dehibe de raha jeren'ny olona lavitra ny fiainanao de izy hoe tena tafitinareo fa nefa tsy zay zava-marina fa ianao ao ambadikio zavatra sahaninao be dehibe mety manana fivarotana ianao manana garage ianao manana zavatra be dehibe de ny olona mahitanao tena hoe ndry sambatrinareo nareo fa tafity ndry roviny zay fomba ohatranareo aza mbola midoky am'izay aloha fa ifalizy omen'Andriamanitra anao fa ao ambadimbadikao teny amin'ny antom-panahy'Andriamanitra teneny ny olona rehetra ampatsiva ami'razanareo fa zay sisany kijeja teny ho an'ny koraika ndray valala io tena valala ohatrany valala hitatsika reny ohatrany na Madagasikara io ny koraika zany hoe vao tonga zany ny kijeja no aniny zay laniny voky izy de andeha mba hinana an'le izy am'izay anao tonga ndray ny koraika mihinana ary tsika mahafantatra tsara nareo mpamboly taky ny ahoana zany valala zany tonga andiam-balala tany Madagasikara fa tonga de rakotra ny vary tonga de rakotra ny zavatra eny an-tsaha andalovan'ny valala de gagy ianao fa tsisy ninona miangana tsisy fotoana angalana eny akory ianao voalasa ny kijeja de inona zavatra mitranga andeha mba hinana ianao andeha mba hiadana ianao andeha mba akatsirony ianao efa valala ndray koraika ndray no fataninao palahelo zany ravana malala zany ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona ary asian'Andriamanitra mpatsahivana na ny antom-panahy na ny mponina rehetra amin'ny tany tsisy fotoana angalana eny voalasa ny kijeja de tonga ny koraika ary mbola nytoy azy ianao fa netrehatra lasa an'izay ny ratsy rehetra tonga ndray ozy valala avao zany mbola reto ary zay ary de sisan'ny koraika ndray de no an'ny valala avao inona ndray zany valala avao zany valala ihany zany fa raha jetsika ndray le roa kely de ozy izy ny tena androany ndray mpilelaka misy fotoantsika misakafo ryavana tsy haiko nareo raha tambola kely namanao zany de misy an'le ambona lay ino de izy ty le ambona saosy ambona misolitika kely amin'ny viliny de ohatra mampite hilelaka le atao kasoka na hoe fa foana amin'ny mofo de hoanina le saosy ambona nanao zany nareo saza ihany nanao zany de inona zavatra mitranga tena na ny ambony aza tsy hoanina na le mba le lafina kely ny ary tsy ny le lafin'le olona fa tonga ny valala avao de mpilelaka le lafiny hatramin'ny farany
zany ny fiainana. Tsy afaka nanao kasoka akory ianao. Lany loka, aloha ataoko mikasoka e. Azafady izy valala avao, zay nefa nao kasoka anio. Hoaniny hatramin'ny kasoka. Teo izy ianao hoe tena hijery zay mba ambiny sisa e. Ozy izy ndray sopanka. Zay lany zay tsisa ny valala avao, zay sisa tsy ary zay sisa ny valala avao, dia nohaniny sopanka. Inona ndray sopanka? Jereo le telo kely, pandany. Io le pandany io. Zany hoe rehetra zany dia valala daholo. Fa ohatra raha ity sopanka ty zany mpanao finition. Finiseny hatramin'ny faty dia tsisy zéro, tsisy. Manao compte ianao alaina machine, alaina calculatrice, verenina kotina amin'ny tanana, kotina amin'ny telefônina. Fa nandalo sopanga tsisy tsony, tsisy. Ozy izy le olona resaka tamin'izay olona eto an-dafy. Ozy izy tsy tonga akory le 10, tsy tonga le 10 tsy tonga akory ny tapabolana dia lany ny ao an-tanana. Ozy any atsaiko any tokony mamaky joely ianao, fa zany ny fiainan'ny olona ny tenen'ny joely. Zany ny fiainan'ny olona izay nafaran'Andriamanitra ary loza amin'ny tatao. Loza manambana, loza amin'ny tatao. Loza efa tongotra, atongotra ny andron'i Jehova tamin'izany fotoana izany. Zao ry havana malala. Ao anatin'ny ady sy ny olana izay mitranga eo amin'ity zao tontolo zao ty, Andriamanitra mbola te hitondra vahaolana ho antsika, ary mbola te hampitandrina antsika Andriamanitra. Tairin'Andriamanitra ny amin'ny 15, mifoaza ianareo mpimamy. Androany zany dia ao anatin'ireo olona antim-panahy sy mimponina rehetra amin'ny tany reo, misy an'ireto olona reto, tian'Andriamanitra foazina izy androany. Andiny 15, foaza ianareo mpimamy ka mpitomany. Aza manao ranomaso-toaka fa mpitomany amin'ny fonareo rehetra rehetra. Izy avy mbola mpimamy eto. Mety hatramin'izay anao manontany, ahoana ary ty fiainana? Ahoana ary ty fiainana ty? Zay tonga anany, zay tonga anany. Azoko hitaka izany ry neny. Karama ihany. Ty andafitsika. Zavy amin'ny mano. Hitany volona rehetra. Mifoaza anareo mpimamy dia mitomany. Mitomany satria efa nandalo teo ny karazana biby anankefatra. Kijeja, koraika, valala avao, sy ny sopanka. Rasa daholo ve? Efa lasa izy. Tsisy mba lelafina tsony le ambo atao. Tsisy tsony. Ora ry neny. Le toka ve mba hery loatra sa fiainana rehefa mafy. Ny fiainana mafy. Fa nandalo teo ny kijeja sy ny koraika sy ny valala avao ary ny sopanka. Satria ianao natory tamin'ny fahamamonao. Mifoaza. Dia raha mifoana aza mandeha miverina misotro toaka tsony, fa mifoaza ka mitomany iny, eny midradradradraй ianareo mpisotro divay rehetra rehetra. Noho ny ranom-boloboka ozy ny tenandroanitra, satria tapaka tso amin'ny vavanareo zany. Ranom-boloboka ny nasian'Andriamanitra misotrony fa navadiky noady divay ary lasa nahamamy. Be dia be ny olona amin'izao fotoana izao kristianina misotro divay. Zay tena nafantatra an'izany izy. Fianakaviana tena mpivavaka fa zao misotro divay. Miara misotro divay daholo fa tsy eritreretin-jareo fahotana mihitsy zany. Divay mahamamy no tiako tenenina. Atao le vidy rano. Ka ianao mamy. Ino le divay mampitabataba ry avana? Fa mifoaza daholo nareo. Foaza daholo. Dia midradradradrady dia mitomany. Fa misy zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Fa misy firenena mahery sady tsy hita izy. Miakatra meriny ny taniko. Nifony dia nifondioana, ny vazany dia vazany lio ambany. Natao simba tokoa ny voaloboko ary mitapatapahany ny aviaviko. Natao ny marika tokoa reny, natao ny nakiky tokoa reny, ka nariny. Eny tonga fotsiny ratsy. Ry mpimamy, izy avy mbola mpimamy, mamy ny ty fiainana izao tontolo izao ity.
migoka tsy misy farany ity fiainana ty zao tontolo zao ty mifoazy ianao de midradradradramy tomany raha tsapanao am'izao fotoana zao mety ohatrany tsy mandeha amin'ny lohan'ny izany itoka io sotronao androany a de adininao io efa malahelo tsika atanao de misotro toka misy olona mitomany foana misy olona tsy maintsy misy areny foana misy olona manao ranomasina de mitady zavatra mampalahelo fotsiny fa manino ianao malahelo ae malahelo iny mbola voetretina le mampalahelo fa le mitomany eny atao voalo hoy ten'Andriamanitra diny favalo mitratratratra toy ny virjiny misikindamba fisaona no ny amin'ny vadiny fatandroany efa tapaka tso amin'ny trano Jehova mifanatitra fanatitra hoanina sy mifanatitra hidina mitomany ny mpisorona mpanao fanompom-pivavahana ho an'i Jehova fahorina nge tamin'izany ry havana na ny fanatitra ho an'i Jehova ary tsy nisy tsony satria naninona nahantra loatra ny olona tamin'izany nahantra loatra ny olona tamin'izany any amin'ny Exodosy toko faraiky amin'ny fasivy amby roapolo any misy didin'Andriamanitra misy ny amin'ny fanatitra Isamaraina sy Sakarivo taloha ny olona manao fanatitra Isamaraina sy Sakarivo ny ten'Andriamanitra any amin'ny diny fa rehefa Exodosy fa tsy idirantsika moa zany vakiko am'izao tena tsy vakinao ary Exodosy 29 diny fa 42 fanatitra odorana mandrakariva eo amin'ny tananakareo faramandimy zany eo anolohan'ny varavarany tranon'ilay fionana eo anatrehan'i Jehova de ao ny onanao aminy aminareo ka hiteny aminao ary iona amin'ny zanak'Israely ao ka ho amasiny ny voninahitra izy ary ho amasiny koa ny tranon'ilay fionana sy ny alitara izay ho amasiny kokoa iarona zanany mba ho mpisorona ho ahy tamin'izany tsisy fanatitra tsony taloha maraina sy hariva fa tamin'izany tsisy tsony na amin'ny maraina ary satria naninona nahantra loatra ny olona nahantra loatra ny olona tsisy azo atao inona ny fanatitra atao de ta voaniditra mivavaka 10 tana lasa ohatrao mahita olona manao fanatitra tamin'izany ny andro Pentecoste ozy nareo ka rehefa Pentecoste de manatitra voalombokatra zay hitahiny Jehova anao de aterina fa tadidiko mihitsy ny tena nihitra zany fotoam-bavaka zany zay mivady na 500 atao fanatitra raha tsy nisy ny olona amin'ny mitondra voalombokatra misy mitondra savatsaro bidy mitondra zay mivady mijery olona mandalo ozy tany alefa dekona zany de mena lalana rehetra malala vindalina rehefa enina moa ny atao tsy nahantra loatra hoy zay mivady tamin'izany Jesosy tsy manana an'izay androany fa mbola tahinao zay de ho hitanao haleloia tapaka sao amin'ny trano Jehova tsony ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra hidina tomany hatramin'ny mpisorona mpanao mpitopy-vavaha fanahatra indrindra ny olona tamin'izany mariny ny saho ny ten'Andriamanitra misaona ny tany fambolena fa simba ny va ritra ny ranom-boloboka miaina ny diloilo tsisy ninona tsony tsisy ninona tsony fa Andriamanitra nefa riavana ao anatin'io tsisy ninona io de manao zavatra izy de manao antsoavo izy miantso ny olona izy aoka homenatra nareo mpiasa tany mitradradradra ianareo mamboatra ny tany-boloboka no ny varitritika sy ny vary ordia fa majiva ny vokatry ny sa maina ny boloboka manazo ny aviavy manazo koa ny apongabedanitra sy ny rovy ary ny pomazy de ny azo rehetra ny atsa eny nalazo ny fifaliana ny zanak'olombelona ny zava-rehetra mitondra fifaliana ho an'ny zanak'olombelona nalazo avokoa tsisy fifaliana tsisy fifaliana za io manomboka falifaly mihitsy amin'ny fiainako za misy zavatra mazaraiko aminareo za rehefa le amin'ny andro mangatsika be reny mangatsika de re tsisy ringitra reny daholo azy ohatrany tsy de tena ohatrany tsy de tiako iny fotoan'andro iny fa ny am'izao izy ianao mandeha ny andalana faly mahita ny reny mpiasan'ny commune efa mamboatra ny voninkazo rehetrarehetra ny andalana eny hiposaka indray ho ty fiainany ty aleloia za rehefa tena mahafinaritra ahy manomboka mafana miposaka io masoandro manomboka miposaka io ny voninkazo tena ozay Jehova tena miposaka miaraka amin'ny fitahin'Andriamanitra ny fiainako aleloia na tena tsaroko foana amin'ny fiainako fa andro mafana mampiposaka io andro miposak'andro io tena fotoana rehefa manao jery todika amin'ny fiainako eo mihitsy ny fotoana hitahin'Andriamanitra ny fiainako misy zavatra
tsapain'ny tanako ary mitondra fifaliana ho anahy mihitsy ary isorako an'Andriamanitra za raha teo moa tsy de ty andro mangatsika na le andro mafana be niany tena mba teo fa eto de zao aoka omenatra ny mpiasa tany to miasa tany foana ianao nefa zavatra malazo no mivoaka eo zavatra tsisy vokany miasa tany foana tsisy aoka omenatra anareo ny ten'Andriamanitra mbola miantso atsika Andriamanitra diny fatelo ambin'ny folo miskina tsy mitomania anareo mpisorona midradradradra ianareo mpanao fanompom-pivavahana any amin'ny altara andeha mandry amin'ny lamba fisaolana mandritry ny alina ianareo anao mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra fa tapaka tsy ho amin'ny tranon'Andriamanitra ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra hidina manamasina amin'ny fifadikanina ka miantso fivoriana masina ahony ny olona sy ny mpisorona rehetra amin'ny tany ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitra reo koa andeha mitarina amin'ny Jehovah fantatr'Andriamanitra zany fijaliana ataon'ny olona zany ilaianan'ny olona zany Andriamanitra sy ny teny ndry mampalahelo nareo ity ary fa ny zavatra ataon'Andriamanitra dia zao manoro-hevitra ny olona hatramin'ny mpisorona ka hatramin'ny mpimamy ka hatramin'ny sarababem-bahoaka isikina sy tomady hidradradratra anao fitaovam-pivavahana ampanao fitaovam-pivavahana mandry amin'ny lamba fisaolana mandritry ny alina ao am-baiboly rehefa ny mpisorona rehefa tamin'ny testamenta taloha ny mpisorona rehefa teo tsy mpisorona rehetra ny olona vavaka rehefa ohatrany hoe teo ren'Andriamanitra aingana kokoa ny vavaka dia mitafy lamba fisaolana dia misotra lavelona manao mampalahelo jereny ty zandry efa zao ve mahazo an'Andriamanitra dia ohatrany hoe mora mandona an'Andriamanitra kokoa mora mahakasika an'Andriamanitra hoe mitafy lamba fisaolana tsy nandeha zany ny complet tamin'izany fa hoe ao anatin'izany fotoana hitsoana an'Andriamanitra ary tokony ataontsika zany tena tokony ataontsika zany satria tena misy tsy fahavanonam-boa eo amin'ny fiainana amin'izao fiainana faran'izao tamin'izany dia atombotra ny andron'i Jehovah fa raha misy andro atombotra ny andron'i Jehovah dia zao iainantsika zao ry havana malama ary nareo dia ahita averiko foana fa iverina hitantara io majiva ny vokatry ny sa maina ny boloboka malazo ny vary ny paty zao efa tsy dia misy tsony misonitra zao ny entana ny carburant misonitra misonitra manaraka an'izay koa ny entana rehetrarehetra inona ny zavatra atao manoloana an'izany ny zavatra atao manoloana an'izany dia misikina sy mitomany midradradratra amin'Andriamanitra tapaka sao amin'ny tranon'i Jehovah fanatitra hoanina sy ny fanatitra hidina inona fanatitra tian'Andriamanitra indrindra amin'izao fotoa zao tsy mifanahany olona ny zavatra mbola tian'Andriamanitra metra lavitra no fanatitra ataonao dia ifonao io fa noho izao fiainana mandroso be zao miaina ny atolotra an'Andriamanitra miaina ny fotorotoro amin'Andriamanitra efa tsy dia misy fanatitra firy-tsony tonga ao amin'ny tepoly amin'ny efitra masina amin'izao fotoana izao lasa ny Facebook daholo lasa ny WhatsApp lasa ny YouTube lasa ny izy an'izao be mifanatitra fa ny ao amin'ny tranon'i Jehovah tsy dia misy firy-tsony zavatra tokony ataontsika amin'izao fotoana izao dia tsy mamela ny tranon'Andriamanitra tsy mamela an'Andriamanitra tsy mamela ny fanjakan'Andriamanitra ho mosarena misikina sy mitomania rareo mpisorona tsika mpanompon'Andriamanitra mba tsika tena isikina sy hitomany ho amin'ireo fanahan'olona izay manalavitra an'Andriamanitra amin'izao zavatra zaho dia tena variana ry havana tena mahavariana foana ty zavatra ty ao Madagasikara ao tena mahita olona manao live aty andafy fa resiny ao Madagasikara ao ry havana ny audience tena resiny ao Madagasikara ao esaka vue misy olona zao manao zavatra ohatrany tsy dia manahoana ndray mialatsiny fa havariana hoe ray andro efa misy 300 000 vue zavatra tsy hoe mitondra no maninona hoe mahatra zavatra tsy dia makaisa
fa mahazo olona na Madagasikara. Fa tsika mitory-teny reto, ela vao mahazo an'izany 300 zany, 300 fa tsy 300 000 na 300 vues. Satria maninona? Tsy mahazo ny fon'ny olona tsoa zany tenin'Andriamanitra zany. Fa ianao misoran'Andriamanitra raha eto ianao, misoran'Andriamanitra raha mbola mahazo ny fonao ny tenin'Andriamanitra. Fa izy vaovao mahafaly ho teneniko anao mantsy rehefa avy eo. Tsy voaka amin'ity bokin'ny Joela ity tsika androany. Ary Andriamanitra amin'ny tapany voalohany dia mampilaza ny olona ny amin'ny loza efa mianatra. Ny loza sy ny atambo efa atombotra. Atombotra ny andron'i Jehova. Loza ho an'ny fahavalon'i Jehova, fa fifaliana sy fiadanana, fitsarana ho an'ny zanak'Andriamanitra. Soran'Andriamanitra ianao raha misy live hitanao, dia eto amin'ny live na fivavahana ianao ny manamaro isan'ny olona mivavaka. Fa tena reny nge matoa reny nijereny olona reny mahazo ny fony. Ianao dia zay zavatra tsy tianao. Ianao dia jery zavatra tsy tiana. Matoa jerenao dia tianao. Resaka politika, rehefa tia hazo feo ianao dia manao resaka politika, makamaka sary zavatra fahafeny dia amin'anina, dia manao levy misy tena tsy azoko, tena variana aho zany. Raha tamin'izaho mbola tsy nivavaka ve Jesosy, dia inona tena hijereko an'ity olona ity? Zavatra to tsy dia hitanao hoe misy zavatra meme kely eo dia mitete zavatra. Misy olona ngira raha mihinam-bary dia atao live, mihinam-bary izy dia eo fotsiny liana dia tsy miresaka n'inona, tsisy hoe toro, tsisy hoe mampahery, tsisy hoe izy io manao nareo any ananany. Mihinam-bary dia mihinana hena, tsy fotsiny ilay dia mahita firy vues. Ny fonao io androany, ianao tonga eto io, ny fonao io nge ka fanatitra. Ao an-tranon'i Jehova nge zao ramana ka misy fanatitra be dia be. Tena tianao ve le eto? Tena tianao ve mihany tenin'Andriamanitra? Sa ianao kosa indray olona tsisy atao? Tsisy atao fa dia mba hijerijery eto. Inona eto? Zareo eto ndraso hijery mba himeme. Fa raha tena ao am-ponao, za tena mangetaentanao a Jesosy dia tady teo. Fa fanatitra hidina ao an-tranon'i Jehova ianao io androany. Fanatitra hoanina sy fanatitra hidina ny fonao io. Alleloia. Ary za dia teny aminao fa fifaliana ao an'Andriamanitra mahitanao mangetaeta fitoam-bavaka eto androany. Andiny fa 5 mbola lava ny toro-tenitsika ny vaky teny. Andiny fa 5 Joela voalohany. Indrisy ny andro, efa tombotra ny andron'i Jehova, ka tahaka ny loza tsy to avy amin'ny tsy to ny fiaviana. Io ilay tenen'Andriamanitra. Indrisy efa tombotra ny andron'i Jehova. Zany hoe efa kely sisa dia tonga. Any misy loza zany manambana ohatr'izao. Fa rehefa milatsaka io dia zay ilay loza. Fa mbola eto aloha ny loza. Manambana. Za te teny aminao androany ry havana malala. Manambana ny loza. Akaiky ny fiavian'i Jehova. Akaiky ny andron'i Jehova. Fa Andriamanitra mbola manome fahafahana ho antsika androany. Hiala ny fahatezerany. Anamboatra ny fiainantsika. Tombotsoa antsika. Ny tenin'Andriamanitra androany. Nohitra efa tahaka ny tapaka teo masontsika fa ny hanina ao izy. Eny, ny fivaliana sy ny faravoravola tsy ohatran'Andriamanitsika. Maty mahaso ambanin'ny baingan-tany ny varina fafy. Mba namafy azy zany, fa maty ao ambanin'ny be. Tanao tsy nivoaka. Misy zavatra efa nafafy teo amin'ny fiainanao. Fa misy bonga-tany, dia mba te hitsiry ihany le vary, fa bonga-tany. Misy olona eto mihainao eto amin'izao fotoana izao. Misy zavatra tokony haniry ao. Tokony posaka ny fiainanao. Fa misy bonga-tany. Tsy mahatonga ny vary anizy. Le bonga-tany mantsy tsy vitan'ilay le vary ny mivoaka eo. Mavesatra loatra. Misy olona eto tokony efa tahiny tompo. Fa io ota be bonga-tany be eo ambonin'ny lohanao io, tsy ahafahan'ny fiainanao mivelatra. Io zavatra ratsy misy olona eto mety mivavaka. Mieritreritra indray fahasoavan'Andriamanitra, fa mbola misy sampy mitambesatra. Tsy fantatro. Raha mahafantatra olona. Zany olona zany fony fahatany rany. Dia nakany amin'ny Dadarabe. Dia nakany amin'ny Dadarabe izy, dia inona nataony? Nomeny Dadarabe ody fity. Dia jerenao tsara ty zavatra ty.
mety adrabe fantsika rezatra izy fantsika fa fantsika tsy fantsika tsotra ohatry ny fantsika io fa fantsika efa namindrana oziny de ozy izy adrabe tia atsatoy eo amin'ny tokona ambaravaranao fa miditra eo am'izay iny lehilahy iny de tsy mivoaka eo tsony mandraky tiny androany efa 40 taona tsy haiko na 50 taona tsy mivoaka ao tsony iny lehilahy iny nandao mivady aman-janany de nitazony inona no mitazany fantsika rezatra mifantsika be afany amin'ny tatarabe de le olona am'izay fa mivavaka mivavaka zany fa za teteny am'izany olona zany raha misy olona nanao an'izany tsy afaka aniry amin'io ny vary fa bonga tany eo an-tapon-dohanao io tsy afahanao mandroso na ara-panà na ara-nofo no tena Andriamanitra efa tapaka ny haniny masotsika eo izy ny fifaliana sy ny faharavoravoana tsy ohatra n'Andriamanitra maty maso ambany mibainga tany ny varina fafy foana ny sopotra mirodana ny trano fitehirizam-bary fa nalazo ny vary ny sopotra efa namboarina ny garazy efa nataonao tsara ery vita ny garazy aizany le tomobily tsisy nakale sary niditra atao ataonao fitehirizan'entana sisa zao ve de namboarina garazy rakizy itena tomobily dada atao anakiro mihitsy ndray any dada ndray any neny aiza zao le garazy zao inona mipetraka ao fako zavatra tsy ilainareo tany nalefa tao am'le izy tsisy tomobily an'itry nirodana ny garazy ny farany namboatra sopotra ny olona mirodana tranotrano fitehirizam-bary aiza ihany le varina fa ve voatsindry ny boga tany teny atsika ny ten'Andriamanitra androany misy bonga tany eo anoloanao misy bonga tany eo amboninareo fa nipotsampy fahotany fahavetavetana fimamony bonga tany tsy mety hitsirino ny varinareo tsy taonany atsopotra mihitsy fa ny bonga tany no manindry azy indrisy ny fitoreoan'ny biby verevitra ny omby andehany satria tsy misy ahatra ho azy eny na de ny andehan'ny ondry amanao zay de mijaly no ny enoka na de ny biby fiomponao ara mijaly mba miompy alika any eo miompy saka fa sasatra mangalampihinana an-tranon'olona satria tsy velona ao aminao ny any olona saka mahafatifaty ny olona rehefa tsisy vonahitra androatra na biby fiompony ary mahate andaka ny olona tonga any saka ny olona fa ianao vao tonga saka ohatra mahity angalampihinana ato ndray ozy ny biby fiompy azy ny jaly azonao tsay zany na biby fiompinao ara tsy manana an'ireny sisasisa hoany reny kenao ary tsy manako hoany verevitra ny omby andehany miresaka ny otra ahoany ty patron aty tsy mamesaka izy ny oatra zany ka eo la manota aiza moa nisy hoany ty hatramin'ny ondry mijaly nefa ianao nanao ny tsy riavana jereo zao joy sakany anabavy marizao mahavadivady kely ery joy miala amin'Andriamanitra kenao anabavy asatry joy tsony iny na ijoy ary tahin'ny tompo satria ny tompony a mivavaka tompo Andriamanitra alleloia na ny biby fiompy azy izy de mijaly no ny eloka andiny fasemivolo Jehova ianao litarainako fa efa levon'ny afo ny kijanana ny efitra ary nisy lehilahy fa efa nandoro ny azo rehetra ny atsa ana de biby anatsaza de mianahana miandrandranao satria ritra ny renirano ary efa levon'ny afo ny kijanana ny efitra fijaliany zany olany zany problème zany hiditra amin'ny joera toko faharoatsika andiny voalohany filazana ny lozanjo sy fiantsona ny olona hibebaka halleloia tsy fiaozina ny andro maro foazina ny olona mbola tsy neteny fo ianao raha manao réveil de aza atao ambanimbany ny feoany me mampatory anao ataovy an'le mafy be tonga de manelingely anao tonga de manaitra anao mitsangana ary raha te hifo ianao aza atao eo akaikinao ny réveil ataovy ery am'le tsy maintsy hitsanganana fa raha eo amin'ny lohanao eo ny réveil pianao fotsiny de mbola eo ambony ondana any anao makakeny de tsy maintsy voaroka tsy ho ela amin'ny asa ihany satria motifa paralava fa ny réveil ataovy ery am'le tsy maintsy hitsangananao de rehefa mitsanganao tsy verina ambony fandresony tsy ampy le teny teo hoe mifoaza ry mpimamo tsy ampy
fa teneniny tenin'Andriamanitra manantanina loatra ny loza ary loza be dehibe loatra. Hoy izy Andriamanitra tsy ampitsony miteny hoe mifoazy fa tsofy ny ziona tsofy eo zina ny andro maro de mety mafy any tendrombohitra masina aoka gofotra mponina rehetra amin'ny tany fa avy ny andron'i Jehova eny atombotra zany de andro maizina sy manjombo andro mandrahona sy mahispito toy ny fahazavain'ny maraina mielo manerana ny tendrombohitra de firenena lehibe sy matanjaka ka tsisy tahaka azy hatrizay ka tsisy tahaka azy tsony any aoriana hatramin'ny taona taranaka faramadimy io voalaza matovy efatra amby roapolo hoe izy fahoriana zay tsy mbola nisy tahaka zany hatrizay mbo tsisy ohatr'izany tsony any. Androany tsofintsika ty andro maro ty rehefa tsisy itsoka andao tsofintsika atao amin'ny fandaran'Andriamanitra izy ao andao tsofintsika ndao iantso mafy oka ny olona angovotra mety mampangovotra anao ty toriteny ty aloha mihitsy anao angovotra mety mampatahotra anao ty toriteny ty aloha mihitsy anao atahotra fa ny tombontsoan'ny olona avy nangovotra sy natahotra mitondra fiovampo mitondra fanapaha-kevitra hiala amin'ny ratsy fanao mba hanajanonana sy hanatsarana ny tanan'Andriamanitra amin'ny andron'i Jehova. Halleloja. Ary miandro zay androany za eto io tsy mitoriteny fa mitsoka andro maro za io miteny mafy satria tena mba tiako mihitsy anao ifo androany anao tsika hiantso mba hiantso mafy eo tendrombohitra masina ega re mba hangovotra daholo na rehetrrehetra zay miheno an'ity androany ty fa loza zany zavatra tenen'ny ten'Andriamanitra zany na renirano aza ritra na renirano zary avy na manao toriteny eto io zao de efa te hisotro kely ndray tena tsy azo kitrity ohatrany ahoa zany renirano ritra za de olona mpisotro rano matety io zao miresaka amizay de te hisotro rano rehefa tsy mihevina de misotro rano elaela zay tsy nihevina halleluja. Fa tena iriko mba hangofotra ny olona meno antiteny ty androany isika rehetrarehetra eto halleluja satria ny fangovitan'ny olona fangovitana ny olona daholo ny mitondra fiovoam-poto amin'ny olona. Ny olona rehefa tenenina hoe miova fo tanao mialao ahinao amin'ny tsy mety ao izy diary io zany be amarina zao ianao ary tokony ifo fa rehefa sehonao an'le sarina avokavokolona potika hoe mifoka sigara sy ny avokavokolona tsy mifoka de vonoiny izy diary nitahotra ry havana ny tahotra sy ny ovitra de anjara ny mpanompon'Andriamanitra koa no mitondra amin'ny alalana ny tenin'Andriamanitra izany tahotra sy ovitra zany anatin'ny olona mba hahatonga ny olona n'inona mba hahatonga ny olona tahotra fa tombontsoa lehibe ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra mitahotra ny olona ary ty zavatra lazaiko aminao ty tena zavatra mampatahotra araka telo taminao zany teneny mampionzany efa nisy izany ndray zao mbo hitako tanaty supermarché rehefa nandeha ny tsena de hita mpivady zaka vany lera mato mitondra zavatra de tonga de eo masony hoe bedezina ka fatao inao iny andana verenao iny naka zavatra lera matoa raha tsy de lafo zavatra lera matoa zany mba ka lera matoa neny mahafantatra zavatra ilainao tokantrano nga manosika le sary eo efa kizitinjitina tsy manana an' Jesosy de ny azakazaka vany matoa nitondra zavatra amin'ny sachet to de tabatabaina iny de atonao ty atamin'iny averena iny fa tsy mila nitsika anao nefa mety zavatra tsy 20 euro koa nge zany fa efa kotina le izy ty zao na 1 euro re de mitombo ty mbola lavitra ny fiainana zany ny olona zao miadiady mividy zavatra kely miady avy ny tirineny atao be ohatry ny vidy tomobily atao plein ve ty sa sady mba eritreretina ihany ko plein ve tomobily ty aloha saitsainina ihany fa ataovy demi plein rery tata tsara miteny hoe atao karo tsy de mandeha lavitra ady hevitra zao mavy ny fiainana ko tiana daholo ny zavatra eny de ohatra metra kely de asorona mampatahotra nge zany ho atsika zatra ny hinana
de mieritreritra ary zareo tompo tanàna eto amin'ny toerana firenena misy ana eto manana an'izay fanahina zay ny frantsay, manana an'izay fanahina sy fitsijovana ny ao aoriana sy tena ary makarary anazy mihitsy. Androany ianao mihaino anay eto androany, mihaino nytoriteny eto ianao androany, lalana hitondrananao any amin'ny tsy falahina, ny fitondrana tahotra siofotra eo anoloanao. Ny tenin'Andriamanitra dia tsofa eo zinany androany mba hangofotra ny mponina rehetra amin'ny tany, ofotra mitonga aloha eo aminao, dia le ofotra le tahotra iny mitondra anao anovany lalakale anao mba hatonga anao tsy hanana ao arinao, hatonga anao tsy hanany zava-mahory, hatonga anao tsy hanatahotra ny amin'izay ho avy. Hoy zareo tena vatolampy ambiandizanao ary fiainana mafy. Halleloia. Andro maizina sy manjombo, andro mandrahona sy maizim-pito. Hoy ny ten'Andriamanitra dimy fatelo, eo alohany misy afo mandevina, eo alohan'le zavatra le tsy mbola nisy tahaky zany zany eo alohany misy afo mandevina, dia any aoriana misy lelafo mandoro. Dia tahaka ny sahidena sy ny tany eo alohany, fa ny any aoriana dia tahaka ny tany efitra foana. Eny tsy misy avy, tsy misy tsy azo. Andiny faefatra, mitarehin-tsoavaly ny tarehany, ataka ny firiotra mitaingo-tsoavaly ny firiotra. Tahaka ny figorodin'ny kalesa, eny atapy ny tendrombohitra ny figorodin'ny fitsabokinana, sy tahaka ny fiporolotry ny lelafo eny amin'ny aitanety, ary tahaka ny firenena mahery voalamina ihany. Eo anoloany direct tahotra indrindra ny firenena, ny tarenetra mivaroarika, mitsarapaka tahaka ny lehilahy mahery izy, ary mananika ny manda tahaka ny mpiady, samy mandroso amin'izay itsiny ka tsy vaky lara, tsy mifanosika izy, fa samy mandroso amin'izay itsiny, ary na dia miezaka maka ny sabatra azy izy dia tsy voaratra. Mifamoivoeran'ny tanàna izy, miazakazaka eny amin'ny manda izy, mananika ny trano izy, miditra varavarankely tompo-mpangalatra izy, eo alohany dia miororo ny tany, aby miozigozina ny lanitra, ny masoandro sy ny volana tonga maiza, ary ny kintana tsy mamirapiratra. Ary Jehova mahatonga kotrokorana eo alohan'ny miaraminana, fa lehibe indrindra ny tompony, ary mahery izay manatanteraka ny teniny. Fa lehibe sy matahotra indrindra ny andron'i Jehova, ka iza ny mahatanty izany. Andron'i Jehova, fiavian'ny andron'i Jehova zany zavatra tena. Hatreny ambaravarakely ka hatreny ambaravarabe miditra miaramilan'i Jehova. Mampatahotra. Mampatahotra no avy zao tontolo zao ty avana. Ampatahotra no avy ny mpimamy, ny mpijangajanga, ny mpanahody ratsy. Ampatahotra no avy ny mpaniratsira. Ampatahotra no avy ny ratsy fitondratena. Ampatahotra ny olona no avy ny olona lavitra an'Andriamanitra. Halleluia. Jehova tonga kotrokorana eo alohan'ny miaramila. Lehibe sy matahotra indrindra ny andron'i Jehova. Iza ny atatany, tsisy atatany zany. Reo olona mbola hitanao maniratsira an'Andriamanitra avisy akavanana rehetrarehetra ireo, tsisy atatany zany fotoana. Zao mbola azo ataony manao live dia maniratsira ny Jehova Andriamanitra. Misy miseho azy tena mahery mihitsy ao anaty Facebook eo, tsika malagasy maniratsira an'Andriamanitra. Fa kely dia kely reny olo reny, kely tsisy tsinitsininy reny. Ny zavatra ampelatana reny tsinitsininy. Andro anankiray fotsiny ataon'i Jehova ohatran'ireo, dia zay ny vita. Ariavana. Zany ny zavatra rehetrarehetra zany no mitranga. Zany ny loza ho avy ho anao izay mbola tsy mahalala. Tsy marina zany zavatra tenenina eny amin'ny teknolojia. Amin'ny 2030 tsika zao ny zavatra hitranga. Efa roplan, efa lasa roplanina kely daholo ny tomobile. Dia mieritreritra zavatra fiainana tsy zany ny tenenin'Andriamanitra. Zany ny zavatra tenenin'Andriamanitra raha tsy fantatrao. Zany ny zavatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra raha tsy fantatrao. Ho ritra amin'ny renirano. Hiditra daholo ny karazana olana rehetrarehetra. Mahaketraka ny fon'ny olona. Ny fiainana mafy
ny bomba mipoaka, ny ato tonga, ny olona mifampitsara mifanameloka, ny asa tsisy sy ny sisa sy ny sisa. Ho ten'Andriamanitra taka ny teo amin'ny sahedeny fa tsy zany tsony. Vahoaninany kosa dia hevitra foana ary tsy misy tsy azo. Ho lasa tany hevitra. Hatramin'ny rano angery avany, rano. Ireo firenena matanjaka be any amin'ny tany arabo dia vonina hividy ny rano ny firenena mantra. Rano ohatra zany tsika zany zao any Madagasikara. Dia hitanao ranon'ny Kiopa ohatra. Ranon'ny Kiopa, io rano renirano be atsika io, alefa amina pipeline ngeza be, alefa amina tuyau buse ngeza be, lava reny be any ambanin'ny tany any, dia afindra makany a Dubai, afindra makany Arabia Saoudite, hovidiana. Mba haninona? Ka zareo miomana mba hanana rano, hanana rano. Io rano ny Korina io, areny io ao aoriana. Teneniko anao zany. Zany ny loza ho avy. Ary raha olona manatsaina sy manana fo ara-dalàna ianao dia tokony hangovotra mieritreritra an'izany. Fa inona moa ry havana zao ny zavatra mitranga? Zay zao tena matsapa hoe memafy ny fiainana. Za mahafantatra olona herintaona lasa nanana fiainana mahafinaritra. Fa amin'izao fotoana iainantsika zao anatina faharavana tanteraka no ny hamafy ny fiainana ao Madagasikara. Tena anatina faharavana, tena potika fiainana, tena tsisy mihitsy. Ohatra tsy mampino hoe herintaona sy tapany lasa ohatra zao mbola tena fiainana tsy fiainana. Fa zao potika. Misy anabavy zay tena nampalahelo anahako mihitsy ny tany tamin'ny taona efa ela tany tsy haiko na 5 izy zay nampahireziko. Tamin'izany tsika mbola tsy nisy fandarana ohatra zao. Fa ampahireziko amin'ny telefôny eto tsirairay. Fa tena nampalahelo ny fiainan'izany olona zany. Niaina taty andafy izy tsy mivadina dia nody tany Madagasikara. Dia nividy villa. Ao anatin'ny villa io tonga dia fiainana dia alika lafo vidy be reny daholo. Fantadidiko mihitsy ny tenin'izay nampahireziko. Reto alika reto izy ndreareako ny nanana andreto aloha. Fa na ny sakafo hohaniny reto amin'izao fotoana izao izy maty ny vadiny. Nalainy ny olona ny fananany, lasany olona ny tranony. Dia ireo alika mahikely, alika lafo vidy reo, alika mefa mahikely. Fitrarana amin'ny sary. Ao izy teneniko anao, ranatarado, fa mijaly ao izy. Na sakafo hohaniny reto alikako reto izy tena tsy hitako tsony. Tena tsisy na ny sakafo hohaniko tsisy. Nampalahelo be moa fa ndresaka kely fotsiny zay sanabavy zay. Za moa tena taminazy tamin'izay ranabavy andao hivavaka. Za izy tena te hivavaka, fa iza ny hivavaka. Za zany tena taminazy tamin'izany. Za tamin'izany tena anareo mampanao alim-bavaka olona tsirairay. Ohatra hoe misy olona ray zany te hivavaka dia misy fotoana mahiatrika olona. Dia manolo tena na mampionona. Anatin'indray alina tsy matory fa miara manao alim-bavaka. Olona roa manao alim-bavaka tamin'izany. Amo proposer azy tamin'izay. Ary anisan'ny tena isaoran'Andriamanitra mihitsy nampisan'izao fandaharantsika zao angery avana. Tamin'izany angery avana tena hitanao mihitsy misy olona mila fampahirezana fa tsy dia hitanao inona moa zany ny zavatra azo atao. Zao tsika mba misy an'izao fandaharana zao afahantsika mifampahira. Fa nampalahelo resaka tamiko dia tsy resaka tamiko izy tamin'izay satria zany tena taminazy andao atsika androso lalina kokoa. Za efa mivavaka fa tena andao atsika androso lalindalina. Fa mbola tsy nentiny teo matoa. Fa tsisy Andriamanitra tsy maheno zany fa raha mbola tsy henony ianao misy zavatra ao andao iroso lalindalina kokoa. Dia ohatra mety leo kely an'ilay zavatra resahako izy dia tsy ndresaka zao na alahelo be andray andro. Hitako tamin'ny Facebook maty. Ka misy aniako be dia mena taitra tena ity ilay anabavy ndresaka tamiko. Namoy fo. Inona moa zavatra tiako tenenina? Tsisy atenaina eto. Ianao aza mitoky amin'ny volanao sy ny arenanao zany. Koa zany hoe tsisy dikany amiko izay krizy zany. Fa za miteny anao
fa anatin'ny ray mpimaso rehefa tonga ny andron'ny Jehovah, tonga ny tanan'Andriamanitra, tsisy ajanonao anoloana zany tsika. Tsy. Sotra herbetiny. Alleluia. Dia zao zavatra mitranga. Androany Andriamanitra manana hafatra amintsika, manoloana zany zavatra rehetrarehetra zany. Raha nangororo ny fonao tao anatin'izay, hitondra vahaolana amin'izay Andriamanitra manomboka eto. Tolo-kevitra men'Andriamanitra tsika. Manoloana ny olana ary inona ny zavatra atao. Hoy raiky azany rehetra zany ary miseho, dia inona ary ny azoko atao. 2:12 tsika zao. Joelna 2:12. Koa na dia ankehitriny aza ho Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, ary amin'ny fivadikanana sy ny fotoam-manina ary ny fitarainana. Do hivavaka. Avy nanoty ianao, avy tsy nety ny zavatra nataonao, avy lasa lavitra ianao. Tsy ianao rery fa nazala iza niza. Do hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra. Zay ny fanafody. Andao hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra. Amin'ny fivadikanana sy ny fotoam-manina ary ny fitarainana. Atsara. Misy olona ngerevana mampirehefa ao anaty olana, mbola mandrangitra olona ihany. Mbola variana mifamaly amin'ny olona amin'ny Facebook matsy, ataon'ny olona fifamaliana kolaka io. Zaza enjehana fa mbola lavitra ny lalako. Rehefa navita an'izay nataoko, anao rehefa fomba fiteny. Rehefa mba nandeha tamin'ny lalana izay nalehako, dia meka lalana amin'izay anenjika. Fa tsy niasasaky ny zavatra vitako ny vitany. Nefa ianao efa vao tapitra iny dia efa mitady crédit indray ianao ame crédit. Atsaro zany. Be venira mbola te-ampiseho amin'ny olona hoe za tena tsisy ohatranahy. Zay dia mampianatra anareo foana. Andotsika iaina zavatra tsy zava-dehibe ny mampiseho amin'ny olona, zavatra tsy misy. Fa andao iaina amin'ny zavatra misy eo amintsika ifalitsika. Za dia contre an'ity zavatra ty foana. Hoe mpitondra poketra lafo vidy be mihitsy ianao, tsisy vola ao anatiny. Fa mpitondra poketra tsotra, fa misy vola ao anatiny. Halleluja. Amen. Akoso-bolamena. Tsy mitondra antsika lavitra ny fiainana akoso-bolamena. Ianao mila miadana sy miaina ny zavatra tena izy. Fa tsy handiso fanantenana olona fiainanao tena tsisy ohatranao nefa tena tsy izay le zavatra mitranga. Na ianao ary menatra ny tenanao, hoe ty za dia tena mapotrako amin'ny eny fiainanao ngerevana tsy voatery hoe apotranao amin'ny olona, tsy apotratsika amin'ny olona ny problematsika. Fa tsy Facebook io koa ngerevana ny fitaratra. Ary tsy halavitra atsika reny. Misy olona miteny. Poketra 300 € fa ny ao anatiny 10 €. Hoy izy le olona, nisy olona zay miresaka tamiko. Allo tsy tantaraiko le izy. Nanadao, tena mba hampimoa azafady. Tena mafy ny mahazo ato. Izao dia terety dia ohatr'izao. Tena mila moy foa. Mamparary be mihitsy le tantara iny. Ary ampitson'iny. Akazarana tômôbily izy dia. Tsy haiko e. Tsy teny zao raha manjary sao dia eto zany olo zany dia mampalahelo be fa. Ndao tsy kiverina amin'Andriamanitra. Ianao azavaliana faneana manolo izany. Jery eo ny fiainanao. Ianao ny tompona andraikitra amin'ny fiainanao. Ary manoloana izany loza mitatosy loza manambana rehetra zany, ianao ny tompona andraikitra. Amin'izany. Hoy ten'Andriamanitra hoe miverena amin'ny fonareo rehetra, amin'ny fivadikanana sy ny fotoam-manina ary ny fitarainana. Ary ny fonareo triatriary fa aza ny fitafianareo. Taloha ny olona mitradratratra eny amin'ny voandalana eny miantso an'izany. Andriamanitra mijaly ahe, foteo dia rovitina hatramin'ny akanjo. Androany. Eo ny hijerentsika le Andriamanitra tsy mijery ivelany fa mijery anatiny. Tsy ny akanjonareo tsy nosy ny tenin'Andriamanitra. Tsy mifampahitanao eny amin'ny olona hoe za nge efa tena mivavaka amin'izay e. Za nge fa ny fonao.
izay tsy hitanay fa hitan'Andriamanitra ny fonao tritriarina manomboka androany. Fotolotolo sy mangorakoraka tsy ataoko tsinotsinona ho ny tenin'Andriamanitra. Miverena amiko amin'ny fona rehetra amin'ny fivadikana sy ny fitomanina sy ny fitarainana, ary ny fonareo ny triatriara fa aza ny fitafianareo. Ary miverena amin'ny Jehovah'Andriamanitra reo fa mamindra-po izy sy mianatra izy, maharo-po sady be famindrapo ary manenina ny amin'ny loza. Halleloja! Tompona andraikitra ianao amin'ny fonao. Raha ny akanjo ny triatriarinao eto dia izay ny ahitan'izany. Dia na zay ary avana mety amin'ny metsina androany Andriamanitra. Dia mba olona efa mivava continue kosa ty efa rovotra hatramin'ny akanjo triatriariny akandive dia tsy manina tsy tahin'Andriamanitra. Nefa ianao ny lambanao ny triatriarinao fa tsy ny fonao. Tsy zay mila mahita, tsy ny olombelona, tsy ny havanao, fa ianao hitan'Andriamanitra ny fonao. Ny fonao triatriarina manomboka androany. Halleloja! Fa raha triatriaritsika ny fotsika, hiverina amin'ny Jehovah Andriamanitsika, dia amindra-fo izy dia hianatra tsika. Andriamanitra maharo-po sady be famindrapo. Hitanao ilay teniteneniko iny, tsy naveren'Andriamanitra nanambady firenenekafa tsika ny zanak'izy ireny. Solomona nanambady vadiny zanaky Farao fa mbola namindra-fo aloha Andriamanitra. Tsy hoe tonga dia tsy raiky tsony ianao namindra-fo. Be famindrapo maharo-po ataovy ampy ny zavatra efa nataontsika. Betsaka zavatra nataontsika naveren'Andriamanitra nataontsika ira fa nataloha zavatra tsy mety aminazy. Fa namindra-fo izy na dia tsy nety tamin'ny ary. Nety tamintsika ny fahotana. Fa namindra-fo satria maninona maharo-po sady be famindrapo izy ary manenina ny amin'ny loza. Ireo loza rehetra ny tenen'Andriamanitra teo alohandreo, na mpiororanao, na mpatahotra anao, possible anenon'Andriamanitra. Anenina. Hoe ty zady aseka hanimba ny mampionina, ty zady aneka potehako ny fiainan'ny rado. Nefa radona ninona? 5 taona lasa ohatrao nidradradratra tamin'ny fivadikana sy ny fitomanina sy ny fitarainana. Triatriarina ny fo teo anaty an'Andriamanitra. Andriamanitra tena manenina tamin'ilay ohatrao hoe tsy navoaka gazety zany ary tsy navoaka Facebook, mbola tsisy ny Facebook tamin'izany. Nareo dia eo amin'ny Facebook eo, Andriamanitra eo, iny fatolotra anao ary ny foko e. Nefa ianao eny aiza amin'io? Any amin'ny polo party ianao amin'io fa ny olona mitindrina ny olo tena hono izy. Dia ina tsy volita in'Andriamanitra io? Andriamanitra tsy tany amin'ny polo party Andriavana. Io Andriamanitra io dia Andriamanitra mora manitsy. Jerena zavatra rehetra voalaza teo aloha teo, mampangovotra. Hokagovotra amponina rehetra amin'ny tany izy izy fa avy ny andro Jehova. Hatramin'ny renirano aritra, hatramin'ny volo tonga dia lasa fotsifotsy. Fa reny rehetrarehetra eny afaka hanenenan'i Jehova. Ndao mba hanenina izy. 17 tsika zao. Fa ndao mba hanenina ihany izy ka hamela fitahiana ao arinany. Dia fanatitra hoanina sy fanatitra hidina ao amin'any Jehova Andriamanitra reo. Raha manenina Jehova, loza soloan'ny fahasoavana. Mosary soloany taonazina. Ranomaso soloany fifaliana. Tsy fahasalamana soloany andro lava. Iainana anaty fahasalamana. Dia hamela fitahiana izy ao arina. Ny arinan'ny andalovan'i Jehova zany tsy le loza. Fa lasa fitahiana, alleluia. Androany zany teteny aminao, ny fiverenanao amin'Andriamanitra ny fanafodiny. Sady rehefa mihinana fanafodytsika dia misy hoe curatif dia misy préventif. Misy zany manasitrana dia misy miaro. Fa fiverenanao amin'Andriamanitra androany sady curatif ny préventif amin'io aretina. Raha efa ao anatin'izany tsy fahavalonam-bo zany ianao, efa anatin'izany vokatra lanin'ny valala zany ianao, fiverenanao amin'Andriamanitra androany manasitrana an'io. Ary ho avy ny loza, ho avy ny mosary, fa hiaro anao koa, halleloja. Hiaro anao amin'ny zavatra ho avy. Tsy ho fiaozinana ny andro maro, ka manamasina andro fivadikanana, dia tsy ho fivoriana masina. Angon'ny vahoaka, manamasina fiangonana, volon'ny olona, angon'ny ankizy madinika mba amin'ny zaza amin'olo. Aoka mpapakatra hiala ao an-tranony, aoka ny ampakarina hiala ao an-trano fandrina. Eo anenelany lavaranga lafidinina sy ny altara, aoka hita manino ny mpisorona, mpanao fampivavahana ho an'i Jehova, ka hanao hoe hiantrao ny olonao Jehova,
arazavela ho latsa ny lovanao fa ho tapahany jentilisa ka ho tapahany jentilisa nahoana no ataony any amin'ny firenena hoe aiza zay Andriamanitra. Zay vavaka ho anao. Alleluia. Vavaka ho antsika rehetrarehetra. Iantso fivoriana masina sika. Alleluia. Rehefa any amin'ny tokantranonay vaovao dia eto mbola manasa anao ihany moa fa afaka ray volana ohatry zao tsika anatanteraka ny Pasika. Ary mahafinaritra be io fotoana io satria ny 15 avril tsika ny zoma anao ny arabavaky ny Pasika. Ny 16 avril tsika sabata afinaritra be ohatr'izao. Ny lahady tsika anomboantsika ny andro firavoravoana. Ary zava mahafinaritra ny latsinainy io lundi de Pâques n'izao tontolo zao mbola tsy miasa ihany koa tsika. Iantso, ampiantso fivoriana masina izy. Halleluia. Vorintsika ny olona, angony ny ankizy madinika, hatramin'ny zaza minono, ry linao zany mety ho avy eo. Halleluia. Dia misorona hitomany anao fampivavahana ho an'i Jehova ary angataka hoe mba hiatrao. Zay vavaka ho anareo. Mba hiatran'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Halleluia. Zay ny loza ho avy. Sy ny vavaka tokony atao ny tolo-kevitr'Andriamanitra. Fa raha manomboka eo amin'ny andininy tapany faharoa tsika amin'ny totety dia joera toko faharoa andiny fahavalo folo sy romana dia mitsara ny loza sy ny avian'ny fitahiana. Alleluia. Io zao misy tahitra amin'izay netrana io avian'ny fitahiana. Aorianan'ny vavaka fibebahana, aorianan'ny fanoloran-tena, fialana amin'ny ratsy fanao, tsy misy zavatra tonga ankoatran'ny fitsaran'ny loza sy ny fiavian'ny fitahiana. Tsisy fandringanana aorianan'izany. Tanana ny velika potika fatao aorianan'ny fivadikan'ny 70 andro. Inona ny zavatra nitranga? Tonga ny 70 andro, inona ny zavatra nitranga? Tsy faharavana. Andriamanitra rery no atoninao ka manova zavatra tsara ny fiainanao efa ratsy. Tsisy dada rabe, mpitaiza zazavavy ny rano, mpanao apara-atoka, jinonavy reny rehetrarehetra reny, tsy misy manova ny fiainanao. Fa raha zay vady meme. Mahitanao misy olona manao anao amidy Bouddha. Hitanao le tsagamba, le statue Bouddha kely reny. Meme zay te Andriamanitra. Sambatra zay manananao tsy mba azo amidy. 10 € le izy. Zany ve raha mamivaleran'ny Andriamanitra izy reo. Amidy te 10 € ngamba tsy nahomby tany amin'ny jerisy azy tany. Dia amidy zay fara zay azahoana ravim-bola 10 €. Izy ny Andriamanitsika tsy azo amidy tsy takaboly io. Any amidy. Iangaviana mihitsy atao mihitsy tena tsara vita amin'ny seramika. Zao Bouddha. Ny antsika reny ny Andriamanitra tsy azo amidy. Alleluia. Aorianan'ny fandalovan'ny Andriamanitsika. Raha ataonao le zavatra rehetrarehetra eo, iverina amin'Andriamanitra amin'ny fotoritory ianao, ibebaka ianao, iverina amin'Andriamanitra, ny soramandry eo amin'ny fiainanao, dia ny tsara ny loza. Le loza amin'io mety efa misy tonga amintsika. Mety misy eto olona manaraka eto tena olona efa mahantry. Miaina anaty ranomaso. Hitsatra ny loza. Mora misy mbola tsy tratra ny zava fa efa nanambana. Tsy tonga ny loza. Ary ny aviany aoriana zay dia fitahiana. Alleluia. Andiny fa sy 20. Ary Jehova dia sary-piaro ny taniny sady niatra ny olona. Alleluia. Eny Jehova namalika anao tamin'ny olona hoe eno anaritra ny divay sy ny ranom-boaloboka ary ny dilo anareo ka ho vokiny zany anareo ary tsy avela ho latsa ho amin'ny jentilisa tsononareo. Iza tsy nadatsa anao hatramin'izay. Ianao sady mivavaka no manota. Dia latsaina zay nareo mba mivavaka. Andizan'ny mpanompo sampy fotsiny ianao. Ao ny mpanompo sampy akaikinao eo. Posaposaka mihitsy ny tômôbilina vaovao. Ianao mbola sinapainsa isaky ny amoritsy isaky ny ainy. Zao ve nareo mba mivavaka ozy ny olona satria ianao maninona mivavaka ianao lasa fandatsana ho an'ny olona manara-baraka ny randrana. Tsisy afa tsy ten'Andriamanitra ny zarainao nefa nipeitranao dia ambakain'ny jentilisa. Manao laiva ianao mivavaka. Nefa ianao tena faran'ireny le tsy tian'ny olona reny ny mifanerasera aminao fa tena manana toetra mety tena tsy mendrika. Hoy Andriamanitra androany. Za sary-piaro aminao. Sary-piaro amintsika Andriamanitra. Ary te hiantra anao izy manomboka androany.
ho tenandriamanitra hoe anatitra divay sy ny ranom-boloboka ary ny dilo ilo re zavatra telo reo zavatra mitondra fahasoavana daholo. Divay zany tsy divay sotroana mahamamy fa divay anasitranana fery. Ny divay ao baiboly de misy ny divay ranom-boloboka de misy ny divay tena divay de fanasitranana fery, fanadiovana fery ohatry ny alikola, anasitrana ny ferinao any Andriamanitra. Mety misy olona eto ary tsy mety fa tena misy eto olona tratra ny ratra tao anatin'ny taona maro. Tonga eto ianao androany anatitra divay aminao Andriamanitra, anasitranana ny ferinao. Halleluja. Anasitranana ny ferinao. Halleluja. Halleluja. Aparatoka zany misy an'le tsy haiko hoe manazava azy koa resaka terme scientifique na philosophique izy zay. Le aparatoka zany ohatry hoe tsy resaka fivavahana izy fa resaka zavatra ara-panahy, resaka zava-panahy fa tsy fivavahana. Zay zany le izy. Fa androany anatitra divay anasitrana ny ferinao Andriamanitra de hitondra ranom-boloboka avelona anao de hanositra dilo anao de ho vokiny zany ianareo, ho voky ary tsy fandatsara ho an'ny tsy antisatrony. Ary lay avy any avaratra de hampanalaviriko anareo zany hoe le fahavalo avy any avaratra ndraiky hamodika anao vily lalana. Nafinaritra be ny hoe tokony tonga tao Madagasikara nisy an'le cyclone toy moa izy de tsy fantatrony hoe nisy le ady nisy le be, nisy an'ilay cyclone le tokony andalo Madagasikara de vily lalana tsy haiko iza moa iny. Fo ten'Andriamanitra le avy any avaratra hampanalaviriko anareo ary hoako ho any amin'ny tany karakana sy mariry. Ary loha lalany ho any amin'ny ranomasina Atsinanana ary vody lalany ho any amin'ny ranomasina Andrefana. Zany hoe tsy nahazo ny tany ary ho amaim-bony niakatra, ny amaimbo niakatra ary fovon-dratsy nisy sonitra. Fefanao zava-dehibe zany tsy avelan'Andriamanitra, tsy tomin'Andriamanitra ho any aminy. Pitehan'Andriamanitra tsy eo aminao tsony ny fofony maimbo, fofon-dratsiny sy ny amaim-bony. Halleluja. Andiny faraika amby roapolo. Aza matahotra ary tany fambolena miravoravo sy mifalia fa manao zava-dehibe Jehova. Halleluja. Le olona resahana tariany, le nampitandremana tariany reto resahany reto. Aza matahotra ary tany fambolena. Ianao ange zany miravoravo sy mifalia fa manao zava-dehibe Andriamanitra. Aza matahotra ary biby anatsah fa mamaintso ny kijanany any efitra, mamony azo ny vokatra ary vokatra ny avy sy ny voaloboka. Halleluja. Ny zavatra fitahina indrindra ho an'ny biby anatsah de ny kijana efa maitso ny vokatra any anatin'izany. Andriamanitra ny salahy fahatelo amby roapolo efa miteny amintsika hoe mitora eo amin'ny rano fialan-tsasatra izy. Halleluja. Jehova mampiandratsana zava-mahory mampandray ao amin'ny maitso izy, mitora eo amoron-drano fialan-tsasatra izy. Mandeha ho azy mamembelona amin'ny fanahiko izy, tarina amin'ny lalan'ny mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana ny anarana izy. Ny ahy maitso zany bozaka. Ina moa ilay ny ondry? Bozaka. Ary ny mpiandry ondry de mandeha toerana lavitra be mitady ahy maitso mena ny ondry fotsiny. Riavana malala. Ny fitahina ho an'ny ondry de ny ahy maitso. Ny fitahina ho an'ny zanak'Andriamanitra de tenin'Andriamanitra. Halleluja. Ny maitso ny kijanona any efitra. Hitanao? Tany any efitra ianao teo. Na zany tenin'Andriamanitra zany tsy hitanao tsony ary tsy nilainao tsony, tsy nahasoanao tsony. Fa maninona no lasa manomboka ty men'ny tenin'Andriamanitra? Satria maninona? Miamaitso ny kijanona any efitra. Manomboka misy tenin'Andriamanitra misy tsirony aminao ny baiboly. Halleluja. Mamony azo vokatra le avy sy ny voaloboka. Ary nareo zanak'izona mivoravo sy mifalipaliana amin'ny Jehovah'Andriamanitra reo fa amenareo loha orana amin'ny onona izy de andatsaka ranon'orana mivatravatra ho anareo. Eny, loha orana sy ny fara orana aloha de ho fehivary ny fanoloana
ary ohatra ny vata fanatazana ny divay sy ny diloilo ary onerako anareo ilay taona laniny valary dia ny koraika sy ny sopanga sy ny kijeja sy ny miaraminako betsaka narefako amely anareo hitanareo tsy avaizaka ilay tari amin'ny joela toko voalohany andiny faefatra le kijeja sy ny koraika sy ny sopanga sy ny valala avao fa avy amin'Andriamanitra ihany aitsika miteny tena devoly be mihitsy devoly mitondra fiteny ny fanalavirantsika an'Andriamanitra namelan'Andriamanitra anao reo tao amin'ilay tsodrano teo ho tena Andriamanitra hoe ny avany avaratra mpanalaviriko anareo avy amin'Andriamanitra any mibaiko mampanalavitra sy mampanakaiky an'ireo lozy ireo ny valala efa misy foana ny koraika sy ny kijeja sy ny sopanga efa misy foana fa baikon'Andriamanitra ny andehanan'ireo rehefa ozy Andriamanitra tsy mahazo makany amin'ny Preta Maria tsy mahazo makany amin'ny Côte d'Léonie tsy mahazo makany amin'ny Berthe Zavasy Erikaraka ohatra ataovy amaininy zany dia tsy makany rehefa miteny le valala ona mbo andehoany amry le olona reny zay zao tsy teny anarana dia nijeren'Andriamanitra le olona olona mpimamo olona mpijangajanga olona matetiky mandehana fa tsy maninona dia tongany am'le olona le joera toko voalohany andiny faefatra zay sisany kijeja dia hoan'ny koraika ary ny sisany koraika no hoan'ny valala avao ary sisany valala avao no hoan'ny sopanga aika aty tsorin'Andriamanitra marina ozy Andriamanitra hoe onerako anareo ny taona laniny valala dia ny koraika sy ny sopanga sy ny kijeja sy ny miaraminako betsaka nalefako amely anareo navelan'Andriamanitra mely satria naninona satria tam'izany ny olona mbola fahavalin'Andriamanitra ny mpimamo jangajanga mpanao ody ratsy fahavalin'Andriamanitra dia nalefan'Andriamanitra nakandry androandry miara tonga amin'ny fitahina ary ny fitahina tonga amin'ny fiainanao voalohany dia Andriamanitra mandidy andreo aza makany tsononareo halleloia rehefa tsy makany reo dia mitoy any andiny fahavalamboripoly ihinana nareo ka ho voky dia hideran'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra reo any amin'ny Deutéronome toko valamboroapolo any misy tenin'Andriamanitra miteny fa rehefa voatsodranotsika dia ihinana ny asan'ny tanantsika betsaka ny olona mihaino eto tsy mihinana ny asan'ny tanany ho fomba fiteny hoe mpanao kiraro ihany ny ratsy kiraro dia ianao mba mpandrafitra tsara ihany fa ny falaka ao an-tranonao tsisy tsara na ray ary fa zay vita dia amidinao mba hanananao sakafo hohanina mamboatra tomobile tsara ihany ianao fa amidinao farak'izay aingana mba hisin'ny sakafo ohatran'ireo dia nenao le tomobile le talety iny ihany oziny zany jereo malagasy volamena sy safira ao ambanin'ny tany fa miady mafy mihitsy voanana volamena ny gasy izy zao mba malagasy manana safira zany atrany zany zay zany tompon'ny safira ty Madagasikara fa reo safira ao atokantrano tsy firin'ny olona anao manana safira zany ozina nge zany fa manomboka eto miara tonga amin'ny fitahin'Andriamanitra mahatonga ny famolonanao ho feno vary ny vata fanatazanao ho feno diloilo sy divay sy menaka dia tsotra ny koraika sy ny sopanga sy ny kijeja sy ny rehetrarehetra sy ny valala tsy avelan'Andriamanitra ho any aminao dia eo ny atonganao hihinana amin'izay dia voky hatramin'izay ianao nihinana fa tsy voky ka teo ry valala mamehany kitapo goka zay tonga lany ohatra ny lakolosomopera zay tonga lany fa ny fitahin'Andriamanitra anao raha hiverina amin'Andriamanitra anao dia ho didiny amin'izay ny valala dia tsy anankely amin'ny fiainanao tamin'ny alalan'inona lehilahy kle anankiray ny fonao ny treatriarinao fa verina tamin'Andriamanitra ianao ravaka verina tamin'Andriamanitra ianao taitra beka aminareo tamin'ile teo misy olona be zany ho tahiny tompo aletsika rehetrarehetra miverena amin'Andriamanitra ny fiverena amin'Andriamanitra ravana ahitana fahasoavana mahavoky ny fivavahana tanao mampina le teo mahatao fanaonareo zany manomboka androany metsera dia aza mifarirotra atoseo sary eo so dia manomboka androana nitambitsika tsaka sary eo tsondrava le arina kely santima kely iny dia vary dia zay vary efa kase efa mipiriny ny vidinao jerenao tsy zavatra tsaratsara tsy takatry votsy jenao koa ry vidiny tika ohatr' zany ndray rehefa tsisy voly io tonga reo dia mivonina andeha any amin'izay misy zavatra ratsiratsy
de rehefa any amin'ny rayon eny de le any amin'ny ambanimbany misisisika tsisy paky reny ianao ny avelanao mandeha no la fantatrao fa renao mijanona eny anjara ry kase zavidy andreny ndana fonao triatrianina ndana mivavaka de ataovatra ny amampiny na rarana anaty sary eo fotsiny zay hitany ilaiko ty mila mihinana koa ny ankizy to ny andriamanitra inanao antony mila mihinana voasary dady za masy ty voasary ve zanak'andriamanitra ny mila mihinana ny azy ina moa le zavatra le afarany alavy biskoty tsy mihinana sakafo marera tsy biskoty azy biskoty iny azy dada efa lany biskoty de tondra biskoty dada de pateky koko Jehovah Andriamanitra no miteny fa ny avy-miana ny varara ihinana sisy sotro dilo ino menaka divay rano boloboka haleloia fantako haleloia aza mifarirotra ravana tena mitenana mihitsy aza mba mifarirotra zanak'Andriamanitra nga ianao mbola mpimamo nga ianao mbola mpijangajanga sany lambanao no mitriarinao fa tsy ny fonao mahagaga ny fitondrany atsika io izy anareo ary tsy mianatra mandrakizay ny oloko de ho fantatrareo vaon'ny Israely ary Jehovah Andriamanitra tsareo fa tsy misy hafa ary tsy mianatra mandrakizay ny oloko eo anatin'io fiainana misafotifoty io aizy Jehovah eo ampivoany Jehovah halleluia eo anatin'io fiainana mafy io eo ampivoany Jehovah tsy problème anao zany fiainana mafy zany efa mety ny fifandraisanao amin'Andriamanitra aza mifarirotra nefa olona manana an'Andriamanitra aza mifarirotra amin'ny fiainana ravana efa vita ny fidradradradrano efa vita ny fitarainanao efa nitahotrao nanovan'ny fiainanao nanovan'ny fonao da ataovy ampy anao zany raha vakitsika satria lava ny tenin'Andriamanitra fa zao ny joela toko fahatelo manontolo de zao ny amin'ny andatsahana ny fanahy masina sy ny hitsarana ny firenena rehetra Andriamanitra rehefa mitahantsika de zao ny afantaranao fa Andriamanitra mitahanao tahinany ara-nofonao de tsy amelany ny ara-panahy hitanao nalatsa ny fanahy masina aiza ny fanahy masina nilatsaka efa ao anatina olona bolangilanga efa ao amin'ny olona madio amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra efa olona voky ahoana ny afahanao mifantoka amin'ny fivavahana raha mbola io foana ny adinao toto maraina amparivon'ny andro toto aiza ny fotoana ivavahanao navelan'Andriamanitra hiadana ny olona afahany mandatsaka ny fanahy tandremana ka hoe tahin'ny tompo de vao me varina lasa miala amin'Andriamanitra eo amin'ny fitahin'Andriamanitra tsika eo am'izay no andatsahan'Andriamanitra ny fanahiny aminao androso am'izay ny ara-panahy sahiny tenina rehetrarehetra ireo hoe za Jesosy ho tahinao ny ara-nofoko ho hitanao ny androso ny ara-panahy halleloia tsy arakaraky ny tahinantsika ny alatsika amin'Andriamanitra fa arakaraky ny tahin'Andriamanitra anao miampitombona tsara ny ara-panahinao mitombona ny ara-panahinao ary rehefa afaky zany de andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny nofo rehetra tsisy navana tetina Joda na Jerosalema na zanak'Israely amin'ny nofo rehetra de aminany ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy la iantrareo any nofo ary zatovinareo tahita fahitana ary de mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy azy de andatsahako ny fanahiko am'izany andro zany ary nisy fahagagana eny amin'ny lanitra ty amin'ny tany de raha sy hafa ary setroka mitakosina ny masoandro ampidina amin'ny oaizina ary ny volana ho ra alohan'ny atokavany andro Jehovah zay sady lehibe ny mahatsiravina ary nazoviny miantso ny anaran'i Jehovah de ho afa mandosika ao tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema de isy sisa afaka araka izay voalazan'i Jehovah ary zay antsoin'i Jehovah de ho isan'izay afa mandositra ho avy zany rehetra zany fa ianao sady tahin'Andriamanitra manana fanamasina ho afa mandositra zany rehetrarehetra zany entina hitenenanao ndao tsika hivavaka ary amarana koa satria lavalava any amin'ny Joela toko fahaperadin'ny fahasivy atsoy any amin'ny Jetlis zany metsoa anao ady masina foaziny lehilahy mahery aoka androso mpiady rehetra iakatra de feno sambatra ho fangadinareo ary milefina ho antsonareo ary ho lefina ny antsonareo fanetezam-boroboka
aoka zay kelikely aina ihika hoe mahery a zao ravana malala zao andro zao fiainatsika zao nisy zavatra rehetra fitahin'Andriamanitra ny angady ny fanetezam-boloboka rendretreny de endrika fitahina misy tano asaina mato misy ny angady misy voaloboka hoetezana mato misy ny ety fanetezam-boloboka fa ten'Andriamanitra re de miteny tefeo sabatra eny de tefeo lefona andao ny zavatra rehetra zay hitahin'Andriamanitra atsika ataotsika ao amin'ny asan'Andriamanitra andao ny fitahin'Andriamanitra zay tonga amin'ny fiainatsika etsika mipotsika an'Andriamanitra ataotsika sabatra ataotsika tany hotahin'Andriamanitra ianao arinan'ity azo tomobily ianao ohatra de zao ataonao sabatra ho ampiasainao amin'ny asan'Andriamanitra ny tokantranonay vaovao azona io de mbola mihoatra amin'ny asan'Andriamanitra natotato no atao any misy fotoantsika isaky ny rovolana mety anao alimbavaka ty antranonay satria am'izany fotoana zany tsy olona ntsony ny alimbavaka de ny ety fanetezam-boloboka ny angady ho tefenay ho sabatra zay eo ampilatanana ampotsika an'Andriamanitra fa ho an'i Jesosy zany rehetrarehetra zany hotahin'Andriamanitra tsika tsirairay avy ho ten'Andriamanitra maranako azy tanteraka sy ty de sarotry ho tenenina nefa lasa de lasa ny fotoanatsika adiny fahenina amby folo Amosa 4:1 Jehova miherinao azy io na ary mampikotroka ao Jerosalema ka iorory ny tany aman-danitra fa Jehova mifialofan'ny olony sy fiarovana mafy ho an'ny zanak'Israely iorory ny tany mangofotra ny olona bomba nokleary fiainana mafy sisisisa fa Jehova fialofan'ny olony izy reo reo le mpimamy tare alonga ireo le mpimamy sy le mpijangajanga fa nahaina ny tritritrany folo tanatrean'Andriamanitra iverina amin'ny Jehova anompan'Andriamanitra de fialofantsika Jehova tsy matahotra tsika halleloia ary reo fantatrareo fa iza Jehova no Andriamanitra reo zay monina ao zino de nibohitra masina de ho masina Jerosalema ary ho hafa firenena tsy mandeha maky intsony am'izany andro zany de apoipoitra ranom-boaloboka eny atendrombohitra andrika ronono ny avoana de ho feno rano lohasahandrika ny Joda rehetra ary isy loha rano mivoaka vao an-tranon'i Jehova de andeha ny lohasahandrika ny Sity ny tany andalo ahitany hitanao mahatonga atsika tsy matahotra na foana aza ny sakafo anatin'ny supermarché isika de manana tendrombohitra ny zanak'Israely rehefa tao amin'ny tany efitra de mahavarina fa ohatrany misy tendrombohitra manatongotra tao raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra de misy vatolampy mikapohana de misy rano de fa nandeha tongotra lavitra be reny zanak'Israely mbola io indray le vatolampy mikapohana de misy rano ohatrany hoe misy tendrombohitra fe misy tongotra misy vatolampy fe misy tongotra moa misy zava-mahagaga zay tsy hain'i Jehova atao va ny tena marina nataon'Andriamanitra niodikodina atao ny zanak'Israely amin'ny fotoana ilany rano nataony mandalo eo amin'le tendrombohitra indray zany tsy nanana ny zanak'Israely mpitaridalana fa tsy Jehova na foana aza ny sakafo anaty supermarché na foana aza ny compte ny vola anatin'ny compte bancaire anao tadidio manana tendrombohitra atenainy tsika miaraka amin'ny Jehova zavatra tsy fahitan'ny masotsika ipopotra ranom-boaloboka ny olona makina fa ianao mena ranom-boaloboka aiza le ranom-boaloboka avaiza eo amin'ny tendrombohitra aiza le tendrombohitra zina iza ny eo amin'ny tendrombohitra io Jehova Andriamanitra ao amin'ny tokantranonao asivy tendrombohitra misy mifanatrehan'Andriamanitra isan'andro san'andro fa tsy foana ny ranom-boaloboka tsy ritra ny dililo tsy mosarena ianao vonahitra ao an'Andriamanitra rery any matoky sohinao fa voarainao zay teny zay mahereza aza mifarizotra manan'Andriamanitra velona manan'Andriamanitra mahery afoziny lalandiso afoziny fitondratena ratsy loatsika lolo tena ao an'Andriamanitra ndray vavaka bebe kokoa noho tamin'ny androny tsy krizy fa androny krizy zao fanolora-tena nibetsaka de milamina amin'ny fiainatsika tsisy ahinao io ataovy zay atonganao ana ny amin'ny fivaraisanao amin'Andriamanitra mety ve izao salama tsara ve izao rehefa salama tsara mandrosoa fotoananao zao fotoananao sy Jehova zao mahereza daholo hotahin'Andriamanitra tsika tsirairay avy minao fanapahiranao zay lavalava ny toro-tenitsika androany zany aza mbola tsy mivakina manontolo le tapany mpamojero toko efatra fa mino efa ampinapahiry anao zay hotahin'Andriamanitra tsika tsirairay avy mety tsisy fandaratsika milatsina isy talata ezaka tsika iverina farak'izay aloha satria anatina fifindramonina izy menakavy kely de hotahiny tompany tsika tsirairay avy mahereza triatriaro ny fonao anatrehan'Andriamanitra mombanao ane Jehova ivavaky tsika am'izao fotoana zao
Jesosy malalo sotranao zay miteranao zay Andriamanitra makasitraka satria tena tianay ianao e Jehovah Andriamanitra ny zavatra omaninao anay Jehovah Andriamanitra tsy toa ny zavatra manoloanany zao tontolo zao dia zava-matahotra sy mampangofotra Jehovah Andriamanitra zava-mampatahotra sy mampangofotra fa manoloanany misy Andriamanitra mahafinaritra misy Andriamanitra ngeza be misy Andriamanitra manenina misy Andriamanitra nokatra ny zavatra rehetra ary Andriamanitra tena hiteny mafy ny valala sy ny kijeja ny koraika sy ny sopanga tsy azo anay zany oavin'ny Jehovah Andriamanitra ilalany zany satria ananany fahefana ny zavatra rehetra ary zao tontolo zao manaiky azy Jehovah Andriamanitra indreto izahay manenina tamin'ny ratsy izay natao indreto izay Jehovah Andriamanitra manenina ny amin'ny ratsy izay natao fikambanany ny mpimamo sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy ange zao fandaranay zao Jehovah Andriamanitra fa rehefa kosa mpimamo efa vonina ny ala am'izany toetra ratsy zany dia raha ny fonay eto anoloanao Jehovah Andriamanitra dia mitaraina aminao ary dia tahiry izay Jehovah Andriamanitra andrano Jehovah Andriamanitra fa io ny olonao azaveranao misy na dia ray aza ho diso anjara Jehovah Andriamanitra Jehovah Andriamanitra tsy toa tahio Jehovah Andriamanitra reto mpanomponao didio ireo valala rehetrarehetra Jehovah Andriamanitra esorotso aminay sy rairay avy ny fampoteha esory aminay ny loza zay manambana avolo ilalana Jehovah avolo ilalana Jehovah Andriamanitra okizay tsy ho fandatsany ny jentilisa intsony okizay Jehovah Andriamanitra tsy ho fandatsany ny jentilisa intsony fa iova fiainana anana fiainana voame arakaraky ny amafiny ty fiainana ty ananay fiainana mahafinaritra tsy ho ritra ny diloilo tsy hitsahatra ny taona famoazana ho tonga ny faraorana sy ny lohaorana dia hamonto ny tany rehetra zay rehetra manaiky amin'ity androany ity anapa-kevitra hifantoka hijery hiara-mandeha hanompo an'Andriamanitra velona misaotra Jesosy aho misaotra na eo misaotra tamin'izay rehetra vita teto misaotra tamin'izay rehetra fanompona vita tanatin'ity tokantrano zay lozanay tsy hoena ty Jesosy aho misaotra fa tsy nisy na dia andro ray na melanao anay tanaty mosary na tamin'ny ara-nofo na tamin'ny ara-panahy tena anao zavatra be dia be anao apetraky aminao no avina rehetra ny asan'Andriamanitra mba tsy ho tapaka ela loatra dia amory fanahin'olona maro zao fandarana izao ho voninahity ny anaranao Jehovah Andriamanitra tsy toa reto zay menakavy kely mbola manolo tena mbola reto zay mbola vonina androso atrandry ho voninahitry ny anaranao da io reto olona reto azavelanao anginginana alahelohelo na ho kivikivy Jesosy aho raha misy fotoana zay tsisy ny fandarana fa nahinao masina mangy nisy tokatrano isam-batan'olona ampahery azy reo apatsia fa eo ianao miaraka aminay misy saotra Jesosy aho tsy ho leviny zany teny zany tsy ho fola zany teny zany fa ianao anondraka izany ka moavy zato eny am-poniny tsirairay avy misy saotra Jesosy aho halleloia amen iraray fiderana anankiray amarana ny menakavy ny fotoana androany irahanay aminareo irahantsika mifaly eo amin'i Jesosy dia ho tapitra ny fandarana ndao ary ataontsika tirity sambatra Jesosy sambatra Jesosy sambatra manananao iara andeha aminay nareo iara hifaly aminay na dia mianaka ary zay dia efa mianaka ihany zay niaraka aminareo eto androany ho voninahitry'Andriamanitra alleluia amen ndao ary tsika rehetrarehetra ndao ary Bluetooth disconnected. ndao ary tsika rehetrarehetra
misy azy rangazy zany miaraka manao fety aminay eto bebe feo zay a ndao azy asolo amboarina kely a misy amboarina kely aloha halleloia manana fifaliana aza mba mifendrofendro sy mifarirotra zany amin'ny fiainana tompoy Andriamanitra dia ampy zay tompoy Andriamanitra tiavo Andriamanitra atsofoy ao tokantranonao Andriamanitra asory ao tokantrano zavatra rehetra mety mbola hitanao hoe manakatsakana ny fanatrehan'Andriamanitra fa tsy tafiditry ny krizy zany ny tokantranonao tsy tafiditry ny krizy zany ny fiainanao atsoy Jesosy ndao ary halleluia eo ihany tsika misy mifanomanana kely ao azy eo ary a miaraka amin'ny menakafo kely nareo sambatra Jesosy fa manananao halleluia Sambatra Jesosy fa manananao halleluia Sambatra Jesosy eo amin'ny fiainako Tritrika Jesosy fa tiaianao halleluia Tritrika Jesosy eo amin'ny fiainako amade Namanera, namitueta, namifua, namaturi, ijayanda, kamamuta, badiracha, kamatukia. matukina Andriamanitra sika eo magnenany fialofana tsara sotka Falmita, amanananao famananana, ravwa, tatiana, falmita, famananana, ravwa, tatiana. eno zisitazana petsina kuzotameko ao ary Ravuravuni fanalichu Favukisana wireuzavatu Ravuravuni fanalichu Favukisana wireuzavatu eo ary tsika rehetra Namanera, namitueta, namifua, namaturi, ijayanda, kamamuta, badiracha, kamatukia kamatukia. Falmita,
Sabita in'Andriamanitra manoloka mamy anareo zay mianaka dia sabita iny tompo daholo. Halleluia, amen.